solombavam-bahoaka ino ny vaovao ndeha ataontsika hoe mafapana zany ny eo anivon'ny anteny merandoolona ary teo eo amin'ny 2 na 3 andro teo zao dia saika nisesisesy ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohany zany androm-panjakany ny anteny merandoolo zany samy niatsarotsika fa tamin'ny lahady izy dia nyresaka fohy tamin'ny mpanao gazety rehefa avonjely famarana na ringby ary nylazany amin'ny hoe efa niomana efatry ny ela fa noho ny antony tena tsy miankinamikoka de zao ny zavatra mitranga taorinan'iny ny ampitson'iny latsinainy dia niazakazaka ny famoaham-baovao nataony ny mpanao gazety teo amin'ny seritry raisam-pirenena ka nylazana fa nisy fandrahonana ho faty anjany filohany ny anteny merandoolona zany ary taorin'izay dia nisy ny valobotana raha izay ngamba ny resahantsika azy nataony mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ka nilaza fa olona marary saina Andriamatoa Herman Razafy-Mahefa nandeso izany moa ny gouvernement tamin'ny hoe lainga sy fanakorontanana ny ataony ny loholo Madagasikara nanao fanambarana omaly ihany koa dia teny am'izay hoe areti-saina dia aingana be ny fangatahana ny hanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana ary dia nitanterahana tokoa zany androany ary dia nambarana ny mpanao gazety namana inkajy teo zany fa ao anatin'ny fanatanterahana fivoriana zay hametraka zay ho tompona andraikitra asolo azy ny eo anivon'ny anteny merandoolona raha tsy ahevina kely fotsiny dia tonga tany nandritra ny fotoana mpanokafana nyty fivoriana manokany ity ihany ny tenany fa nanokatra de nikabary de avy eo izy nanakatona amin'ny fivoriana nampaneny lakolosy ary tsy nandray anjara tamin'ny fametrahana samboady ilay loholo Madagasikara vaovao vao nitendrena tamin'ny fahenina ny volana septambra lasa teo zany sy zany zava-misy raha matosolombavambaoka ianao azo lazaina fa mpikambana anivon'ny parlemanta satria dia eny Tsimbazaza amin'ny maha-olom-boafidy anao anteny merandoolona ihany koa anatin'ny parlemanta ny Madagasikara ny anteny merandoolona sy ny Tsimbazaza fijery nao manokana satria olom-boafidy anao ny zavatra mitranga anivon'ny anteny merandoolona voalohany teny aloha miarahaba ianareo mirahalahy Enikajy sy Faniry miarahaba ihany koa ireo teknisianina zay mandrindra ny fandaharana amin'ity tolakandro ity fa indrindrandrindra miarahaba ireo mpanaraka ny fandaharana manerana ny nosy na amin'ny alalan'ny onjapeo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ary miampita any ivelan'ny Madagasikara moa zay fiarapana izay tonga eto ny tenako hitondra fanehoan-kevitra sy fomba fijery amin'ny fizotrany raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao araka izay voalazanareo zay mafana de mafana mangotrakotraka mihitsy ngamany ka ny azo ilazana azy miainga avy any amin'ny androm-panjakana tsirairay avy any amin'ny gouvernemanta avy any amin'ny anteny merandoolona ary izahay ao amin'ny anteny meram-pirenena ihany koa dia mahatsiaro tena voakasika an'izany raharaha izany satria araka ny voalazanao parlemanta io olom-boafidy izay misolo tena ny vahoaka malagasy izay mitaitaina sy miaya amin'izao fotoana izao hoe hoaizintsika ity atao inona ny firenena ka izay anton'izay no nahatongavako eto ilaza amintsika hoe inona moa zany no azo ambara kasika an'izay fizotra ny eny anivon'ny fivoriana eny anivon'ny anteny merandoolona izay raha iverenako kely ny fiantsoana nataony avy amin'ny gouvernemanta namoaka ny didim-panjakana hoe tokony ivory ny avy eo anivon'ny anteny merandoolona dia nilahadinika napetraka tao anatin'izany fiantsoana zany dia ny hoe mila fandaminana ny birao maharitra eo anivon'ny anteny merandoolona teny vahiny moa izy ato de hoe andrininy faharoa zany fahatelo azafady l'ordre du jour de la session extraordinaire concerne la réorganisation du bureau permanent du Sénat. Réorganisation du bureau permanent du Sénat.
raha mijery nefa nisika ny lalam-panorenana sy ny lalàna fehizoro mifehiny zany antenoeran-dolona izany ary ny fitsipika anatiny ihany koa mandamina ny fomba fiasa eo anivony antenoeran-dolona io dia mitovy ny filazan'izy telo ireo hoe rehefa misy fivoriana tsara-potoana azafady iantsonany avy eo amin'ny antenoeran-dolona ka tsy voantso ivory ny aty amin'ny antenoeram-pirenena dia tsy misy afa-tsy fakakevitra no azo atao. Zany hoe raha tsorina zany dia fandikan-dalàna tsotra zao ny fiantsonan'ireo loolona anao an'izany réorganisation any bureau permanent izany satria tsy fakakevitra izany. Tsotra sady mazava ny voalaza ao anivony lalam-panorenana andiny fa 420 andalana fa 4 tsy misy hoe ampieritreritra hoe sao de misy dikany hafa fa raha tena vakitsika tsotsotra zany dia vakitsika mazava moa zany fa tsy hoe tsotsotra dia tsisy tadiavana hevitra hoe saly amina hoana na saly amina hoana fa ozy izy ny lalam-panorenana hoe rehefa tsy mivory ny antenoeram-pirenena ny antenoeran-dolona dia tsy afaka mandinika afa-tsy ny raha nangatahany gouvernement ny heviny zany hoe fakakevitra inona ny hevitrareo momba an'izao na momba an'izao ka ny fanavozana bromaritra dia tsy fakakevitra tsotra be zany angamba ny teny malagasy matetika moa tony lalàna tony dia mila fanazavana lalina fa ny voalaza eto kosa angamba ny malagasy mafe teny malagasy dia tena hoe zay zany nangatahana hevitra nefa ny gouvernement tsy nangataka hevitra tsy nilaza izy hoe inona ny hevitrareo mikasika an'izao na mikasika an'izao zay ny fakana hevitra hoe inona ny azonareo ambara mikasika an'izao na mikasika an'izao dia mazava be zany koa zany ny azontsika ambara hoe manitsaka lalam-panorenana anie io famorina ny antenoeran-dolona io raha io lahadinika napetraka ny avy eo anivony gouvernement io dia mazava ho azy mbola misy ihany koa fandikan-dalàna nataony eo anivony antenoeran-dolona izay niditra amin'ny antonantony fivoriana raha ny filohan'ny antenoeran-dolona Andriamatoa Iakmanana Razafy-Mahefa araka ny vaovao nozarainy faniry teo moa zany dia mazava be ny azy hoe nosokafana izy satria nisy ny fiantsoana fa nohidiny satria tsy tokony izy ny fivoriana satria ny lahadinika dia tsy mipetraka araka ny lalàna zany hoe mbola hitantsika taratra ao anatin'izany fihetsiky ny filohan'ny antenoeran-dolona zany hoe tena mijoro araka ny lalàna ny lehilahy ary tena mitandro ny tombotsoa ambony ny firenena fa tsy manaiky ny anitsakitsahana an'izany ka hovorovoriana amin'ny antony tsy azo raisina ny eo anivony zany androm-panjakana izany satria asa dinitsika mpanjakana ny antenoeran-dolona ary misy fomba fiasa misy lalàna fehizoro no mife an'izany androm-panjakana izany izay tsy tokony ho dikadikaina ka reny rehetrarehetra reny zany dia ataoko hoe mitohy ny tsy fanarahan-dalàna ny tenako moa izay tonga eto dia anisan'ny mpanohana ny candidat 150 milatsaka mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena nefa ny manohitra kosa ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fomba maro samihafa hita taratra fa mitondra ny firenena any amin'ny tsy tokony ho izy ka tonga eto ny tenako zao tolakandro zao dia mbola mametraka mazava amintsika mpanaraka ny fandaharana amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo ary indrindrandrindra koa amin'ny zay rehetrarehetra mihevitra ny ampandroso sy ny asoan'ity firenena malagasy ity hoe aza velantsika anjakany ny tsy ara-dalàna ny eto Madagasikara aza velantsika anjakany ny mpanitsakitsaka ny lalàna fototra misy eto Madagasikara ny firenentsika fa kosa alohantsika izy joro
anohitra n'izany fomba fanao izany ka amerina ny asin'ny firenetsika. Zay aloha ny antso voalohany apetrako eto ety am-panombohana satria mazava loatra fa misy zavatra konokononina ao voalaza teo hoe efa miomana ry zareo rehefa avy nametraka ny samboady ny olona vaovao dia efa miomakomana mikonokonina ny anome fahefana ho filohany zany androm-panjakana zany any olona zay vao nampidirina ary nefany zany fivoriana ametrahana azy amin'izany toerana zany dia arak'izay voalazako zay hoe tsy anatin'ny ara-dalàna. Zay ngamany amaliko ny hoe ahoana ny eo anivo ny antenimiran-doholona fa na izany na tsy izany dia efa manatsidika sahady koa ny tenako fa misy androm-panjakana natao hiaro ny lalam-panorenana eto Madagasikara dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eto isika eto Madagasikara no ahita hoe tena mbola hijery sy ankatoa an'izany fanitsaka tsara lalam-panorenana izay ve izy ireo satria efa izay no nanakianana azy sa efa nanomboka nitodika amin'ny ara-dalàna ka mijery ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Fanontaniana aloha ny apetrako ho hitantsika eo mivalina. Raha mahatao solombavambahoaka na ametraka an'izay fanontaniana izay ianao mikasika ny HCC fa ianao mihitsy ny ano anontaniako amin'ny hoe mampanao politika indrindrindrindra ao anatin'ilay collectif des candidats fa inona moa zany zao ny hoe andrasanareo sy tena hoe antenainareo amin'ny HCC manoloana an'ireo zavatra mitranga ireo. Misy raha maromaro eo ampelantanan'ny HCC zao fa tena raha ny eritreritra ny rehetrarehetra hoe hiazakazaka be ilay faneho-kevitra manodidina an'izany dia tsy zay no mitranga hoe nisy avivoaka nana fa niandry ny mandeha zany amin'izao fotoana zao dia hoe ilay eny anivony antenimiran-doholona indray fanoloana an'ilay filohan'ny antenimiran-doholona inona no andrasanareo amin'ny HCC nareo ve tsy mahatsapa hoe impuissant na ohatrany hoe tsy mahavita na inona daholo ny rehetrarehetra akoatran'izay tena hoe faritany eo anivony fitondram-panjakana fa ho tanterahana. Tena zay voalazanao zay mihitsy ny hitataratra ankehitriny. Ny HCC araka ny nambarako teo dia miaro sy mitondro ny fanajana ny lalam-panorenana izay lalàna fototra eto Madagasikara. Raha ny fandehan'ny raharaham-pirenena ny tranga maro samihafa tato anatin'ny heritaona latsaka kely zao dia efa ireny fantatsika ireny fa betsaka ny fanakianana ary miendrika mihitsy tsy fanajana ny lalam-panorenana ny didy sy fanapahana ny voaka avy eo anivony fitsarana avo malalam-panorenana nefa ny io no ananatsika azy dia mbola manantena foana isika zany hoe mba hiverina amin'ny laoniny ho tonga saina zay ve ny mahalaza azy ny mpitsara avo ny mpanolotsaina avo izay moa no fiantsonan'izy Sivy Mianadahy mandrafitra ny HCC hoe tokony hiova famindra amin'ny fiarovana an'izany lalam-panorenana izany. Fomba ahoana ny ahafahantsika atongavana amin'izay? Misy ny voalazana lalàna ampatsahivana ombieny fa misy ihany koa ny fampatsahivana hoe fahefana na fahefana inona eto Madagasikara dia miainga avy amin'ny vahoaka. Ka izany no anetsena amin'ny vahoaka ankehitriny amin'ny fomba maro samihafa eto an-drenivohitra sy manerana ny nosy satria rehefa ny vahoaka tompo-pahefana no milaza hoe tsy mety aminay intsony dia izay no izy. Ka ankehitriny raha manaraka ny hetsiky ny fikambanany candidat 140 collectif de 11 candidats moa zany c'est 11 ny fiantsoantsika azy dia miaiko kosa angambany isika fa miamaro tena miamaro ny mpanaraka azy ireo ary ampasahina no hijoroany vahoaka malagasy ankehitriny milaza ny fieviny hoe tsy mety tsony ny zavatra miseho eto amin'ny firenena na izany na tsy izany nefany satria
Zany ara-dalàna izany dia misy rafitra sy fomba fiasa mipetraka izay ezahintsika foana aloha tandrovana treto dia mbola mitodika any amin'ny HCC araka voalazanao teo hoe maromaro ny raharaha nentina eny anivo ny HCC. Andriamatoa filohan'ny antenimierandoholona nametraka ny fampahafantarana ny hoe tsindry no natao taminy natonga azy nametraka niny tsy fandraisana ny fitondram-panjakana tamin'ny volana septambra ary ny sitona n'izany ny tenany ankehitriny. Ireo latsaka ho fidiana ihany koa mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia nametraka ihany koa ny avy any amin'izy ireo ary eto tsara pahafantarina ny mpanaraka ny fandaharana atsika rehetra mpiaino fa izahay solombavam-bahoaka ihany koa dia nametraka ny taky avy aty aminay amin'ny amerenana amin'ny ny rafitra eto amin'ny firenena. Ahoana moa ny ahafahanay solombavam-bahoaka manao izany? Misy ny andiny fa 770 ao amin'ny lalam-panorenana izay mamaritra hoe ny filohan'ny androm-panjakana no afaka atao hoe mametraka raharaha eny amin'ny fitsarana avo mo lalam-panorenana na ihany koa ny mpikambana parlementa raha mahafeno ny ray ampahefany ny isan'ny mpikambana ao anatin'izany parlementa izany. Midika izany fa farafahakeliny zany solombavam-bahoaka 730 zay vao afaka mametraka fitarainana mametraka taky eny anivony fitsarana avo mo lalam-panorenana ka matoa izahay afaka nametraka an'io dia midika izany fa efa miamaro ny solombavam-bahoaka ankehitriny no mijoro. Raha ny fanosayanay azy moa zany dia fa 700 mahery izahay fa noho ny mbola any amin'ny faritra lavitra ny maro dia izay takatra ihany aloha afaka nametraka sonia zany no nahafahanay nametraka androany an'izay takizay any anivony fitsarana avo mbola lampanorenana. Zany dia tsara ihany koa ampahafantarina antsika zany fa tsy miravoravo-tanana ny solombavam-bahoaka ary ny toky napetrakareo aminay hiaro ny tombotsoanareo vahoaka hitondra ny etaentanareo sy apita ny afatra avy any aminareo dia tanterahanay antsakany sy andavany tamin'ny fotoana rehetrarehetra ny lanan'izany. Nisy ny fanaovana fitsipaham-pitokisana ny gouvernementa tamin'ny fotoan'androny ankehitriny koa dia mbola mijoro izahay eo anatrehany finiavana anaovana ataoko hoe ampimamba ny fanaovana ny tsara-dalàna eto amin'ny firenena ka tokony fa inona moa ny lazana anazy valim-pitokisana avy aty aminay no anatanterahanay izy ireny ary ny hery anananay ahafahanay manao an'izay dia ny fampirisihana sy mifankahirezana avy amin'ny vahoaka rehetrarehetra eny an-dalambe eny an-tsena amin'ny toerana maro samihafa ny antso sy afatra amin'ny tony tambazotra tserasera sy amin'ny finday tony maro dia maro ary isaorana sy ankasitrahana ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy ankanavaka fa tena hita taratra ny fahavononanareo ijoro ka dia izay ihany koa no mahatonga anay mandray andraikitra eo anatrehan'izay. Rehefa mary an'izay zany dia hisitranan-javatra andrasana indray zany nivo ny anteny miaram-pirenena raha matoa solombavam-bahoaka satria dia mivondrona indray ianareo zany amin'izao fotoana izao ary nametraka an'izay hoe taky eny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia mbola manana vary mangatsiaka raha anaovana fampatsiahivana ny amin'ny raharaha Andry Robel ny amin'ny taky ihany koa nataon'Andriamatoa Hermanina Razafy-Mahefa ary tsy maintsy mbola haneoneviny koa mikasika amin'izay mety ho vokatry ny fametrahana tompon'andraikitra eo anivony zany anterimeran-dolo zany mbola misy ihany koa zany ny taky izay apetrakareo maromaro ihany zany raha ohatra ka ho raisina ny raharaha ho an'ny zava-misy anaovana tsetsatsetsatsyalo zay fa teverina kely ahako
ndeha ataontsika hoe folo andro zany am'ty androany ity satria nanomboka tamin'ny alatsinainy heriny no nanomboka nyhetsika mpilaminana nataon'ireo collectif de candidat na séance izy ianao folo androany zany a ianao a nisy fotoana hitena kanja misy fotoana ihany koa miaraka eto manao fandaharana sady miazakazaka manao ny andraikitra samy hafa eny anivon'ireo fivoriana isatsokajiny ny fahitanao satria anao nyteny hoe memitombo ireo mpanaradia lay candidat larina fahatelo a dia mitohy moramora manohy ny fampelezakeviny ao anatin'ny roa andro zay a fijerinao a le zava-misy zany am'izao fotoana zao a am'lay hetsika ataon'lay collectif de candidat sy mifitakina ataon'izy ireo ary raha mifantatra ihany koa dia to hiditra eto Madagasikara ny avy amin'ny sadek na reo vondrona hafa zany a amin'ny hafanany ny politika daholo zany zava-misy zany ya tena zay nambaranao zay a raha atao banky tokana ny fandehan-javatra eto Madagasikara amin'izao fotoana zao a raha ny tokony ho izy moa zany dia nisokatra tamin'ny talata 10 ny volana oktobra ny fotoana ny fampelezakevitra ary dia niroso tokoa moa zany ny candidat laharana fahatelo nanao fotoam-pivavahana ary tena niditra amin'izay amin'ny fampelezakevitra mirevidrevitra raha siko teny kely aloha fotoam-pivavahana iny somary sadaikatra ihany ny tena satria na ny tenany na indrindrandrindra koa ny gouvernementa izay miandany aminy moa dia nampilaza fa tsy makasitraka ny fanelanelanana atao ny ray aman-dreny eo anivo ny fiombonany fiangonana kristianina eto Madagasikara nisy aniny fotoam-pivavahana iny miainga amin'ny finoana inona moa zany no nanatanterahana azy iny teny ambony tendrombohitra teny zany hoe na amin'ny lafiny ara-pivavahana izao dia hita taratra hoe mandray lalana anjorony ny candidat laharana fahatelo na dia milaza fa mandala ny finoana katolika tsetsatsetsatsarotra ny ametrahako an'iny fa ny firosony amin'ny fampelezakevitra raha ny hitako aloha tsy dia hoe hevitra loatra no nahely fa hira sy famalifaliana sokoa aloha fa misy an'izany fa ilain'ny vahoaka zany amin'izao fotoana izao satria amin'izao raha mafampana izao dia misy fomba fiteny zay moa hoe la musique adoucit les mœurs zany hoe rehefa misy aloha ny hirahira sy ny mozika dia mba milamindamina ny saintsainy tsirairay tsisy maharatsy an'izany ary ny vahoaka izay tonga any an-kianja miaino an'izay dia ataoko angamba fa maro tokoa dia ny mba famalifaliana ny tena tedaviny fa tsy milaza hoe resy lahatra daholo izay tonga eny na izany na tsy zany dia mampirorosaina ny vahoaka malagasy ny tranga voalaza teo hoe ny andaniny mitarika amin'ny faneho-kevitra manohitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ny ankilany kosa dia manao be marenina zany hoe tsy vahoaka malagasy angambany le vahoaka maneho hevitra araka ny fahitantsika ireny dia avy amin'le hoe tsisy miaino ve fa iry zareo zany dia tena hoe roso fa tsisy miraran'izany raha tena olom-pirenena homme d'État tena izy tsy afaka hanao tsy hita ny faneho-kevitra miainga avy aty amin'ny olom-pirenena maro dia maro milahatra ampitoniana sy ampilaminana manerana ny renivohitra Madagasikara fanontaniana manitikitika ny saina hoe inona moa zany no fiheveran'izy ireo an'ireo olom-pirenena malagasy ireo hoe tena tsiniavina ve zany atao sahala amin'ny tsy misy ve zany sa ireny filazan'zareo ireny fanakorontanana ve nefa aiza ny korotana misy eo amin'izao fotoana izao izay toerana nandalovana rehetrarehetra tsy nisy fandrombana tsy nisy fanohitohinana ny fiainana andavanandro ny olona fa dia filaharana no natao ampahamendrehana ampilaminana ary tena hiderako
an'ireo mpanao fihetsiketsena miara-dia aminay satria araka ny voalazanao ny tenako dia nandray antsara tao anatiny reny filaharana reny teny Mahamasina Indrometona teny Andravoahangy omaly ny tenako avy any Akatso tonga tany Ambohipo mpaka taty Ambanidia dia tena vavolombelona ary afaka mijoro milaza fa manam-pahendrena ny vahoaka malagasy. Ny mpitondra no mody tsy maheno ary tena manao hoe miziriziry amin'ny fomba fijeriny raha firenena demokratika tompoko dia anisan'ny mahademokraty ny demokraty ny fanomezana sehatra ny sokajin'olona rehetrarehetra manakambara eo amin'ny raharaham-pirenena ary izay ny mahademokrasia ny demokrasia tsy hoe ny maro anisa ihany no manjaka fa omena sehatra ny vitsy anisa ary izay ny mahatonga an'ireny lalàna mikasika ny izoan'ny mpanohitra ireny satria ilaina ny mpanohitra azo enoina izy ireo satria misy hevitra miainga amin'izy ireo olombelona manam-pieverana manakambara amin'ny raharahany firenena iarahamanana etsy andaniny koa satria fanahy maha-olona no mipetraka misoratra ao anatin'ny lalam-panorenantsika eto Madagasikara izay no mampiavaka antsika dia izay ihany koa no mampametraka ny hoe aiza moa zany ny tena fieverany ity fitondrana ny basy sy ny vola no anjaka firenena fa ny fanahy tsy niavina ka na ny ray aman-dreny am-panahy lazaina fa tsy manakambara amin'ny fizotra ny raharaha nefa ny arahantsika mahalala fa rehefa misy ny disadisa rehefa misy ny fifanoeran-kevitra dia ny ara-panahy io no mitondra filaminana sy fitoniana ka fanjakana sy fitondrana miandany amin'ny hery amin'ny amboletra sy amin'ny herin'ny vola irery ihany zany no manakery sy manakambara eto amin'ity firenena ity fa rehefa tsy ao anatin'izay fametrahany zareo ny fahefan'izay dia tsy manakambara sy tsy tompony raharaham-pirenena ohatrany hoe tsy malagasy dia izay indrindra ny raisiko hoe ohatrany tsy malagasy nefa ny iza moa no lohany zany fitondrana izany teo aloha ary mbola mametraka tsindry amin'ireo mpitondra ankehitriny dia ilay filoham-pirenena nandainga sy nanafina tamintsika malagasy fa ay efa namadika ny firenena nakazo-pirenena vahiny ary tsy afaka tsony hiaro ny tombontsoa amboniny Madagasikara ankehitriny fefa nanao fanolora-tena ho an'ny firenena nazahoany zo-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny tiako ambara dia tsotra hoe rehefa jerevantsika zany ny fizotra ny raharaham-pirenena ankehitriny dia miala amin'le sotoavina malagasy, miala amin'ny hoe fihavanana malagasy, miala amin'ny hoe maha-malagasy ny malagasy fa fomba fijery mipetraka tanteraka amin'ny resaka materialy fa tsy ny fanahy-tsony ny manjaka eto zany hoe fanipaka tanteraka amin'ny tena votoaty ny lalam-panorenana sy ny maha-malagasy antsika tokony ampieritreritra antsika tsirairay zany hoe inona zany no tokony hipetraka ao anatrehan'izany iza ny tokony eritreritra ny olom-pirenena tsotra izao sy anao fa indrindra koa ireo tandroka arony vozona izay itodiantsika rehefa latsaka katerena ny firenena izany hoe ireo mpitandro ny filaminana sy ny tafika malagasy tafi-bahoaka izy ireo dia manana andraikitra feno eo anatrehany fisehon-javatra ankehitriny ary anaovako antso avo hoe ho an'ny tanindrazana izy ity ka manantenanareo izahay vahoaka malagasy tsy ankanavaka aza velanareo viraviraina ny firenena fa jerevo ny tokony andraikitra ho raisinareo eo anatrehan'izao fanitsakitsahana lalàna miariary izao eo anatrehan'izao fanimbazimbana ny maha-malagasy antsika izao ka sanatriny izany ho voafafa ny tantara napetraky ny tany aloha
ka ianareo ankehitriny no eo amin'ny andraikitra dia raiso ny andraikitra aza miamboa idy fa izay no antony nametrahana anareo amin'io toerana io avy aty amin'ny vahoaka ianareo ary tsy ho afaka amin'ny vahoaka noviana ka zava-dehibe mampalahelo mitranga eto amin'ny firenena fa raha mbola eo ny tafika malagasy dia ny vahoaka malagasy no tokony ho arovany ny tombotsoan'ny firenena malagasy no tokony ho arovany fa tsy ny tombotsoan'ny olombitsy izay mizaka zo-pirenena vahiny ka nanary ny malagasy azy. Eny ary misaotra indrindra Ramatoa Solombavam-bahoaka manala ny didinao mihitsy ianao tena maro lafo lay antso teo satria voakilika daholo fa ny razava manantany ireo heverina fa ankolafy samihafa na ny civil na ny mpitandro filaminana ny manam-pahefana na ny tsy mpanao politika ny olo-pirenena tsotra dia ny antefan'izay zay tokoa no ananana ray aman-dreny Ramatoa Joasy Eleonora fa dia makasitraka ao anatin'izay fitondrana fanazavana izay sy ny ataontsika mihitsy hoe fametrahana ny tsirairay manoloana ny andraikiny sy ny tantara satria dia miantrana manoloana ny tantara tokoa zany tsika mianakavy amin'izao fotoana izao hoe ataontsika ahoana sy ahoana ny hoaviny ity firenena ity. Lolony Madagasikara 520 amin'ny lolona 520 tonga ny voro zany no nandany ny fanesorana ny folo Hermana Narazafa Mahefa amin'izao fotoana izao lolona roa no tsy tonga zany ary ny ray moa zany dia ny voakany trano ny filohany Antenimierandolona Hermana Narazafa Mahefa no ny voakany trano zany ny 520 dia nandany ny fidy ny eny manala azy tsy ho filohany Antenimierandolona zay ihany koa zany ny vaovao farany ao anatin'izay rehetra izay makasitraka indrindra Ramatoa Solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny vahiny so dia mbola misy point fohifohy tianao apetraka aloha mialohan'ny andraisana vahiny hafa indray ato amin'ny plateau. Ia, efa voalaza daholo moa zany ny ankamaroany afatra tiana ho apetraka fa alohan'ny angatadalana dia tiako tsindriana hoe voalohany indrindra ny fanapahan-kevitra ao amin'ny Antenimierandolona dia tsy maintsy andalo any amin'ny filitsakanavo malalam-panorenana raha ny tokony ho izy etsendaniny zany ny tafika izay nanaovako antso teo dia araka ny voalazako teo hoe avy amin'ny vahoaka ary mino sy matoky fa misy de misy ao amin'izy ireo ny vonina ijoro sy iaro hatramin'ny farany no tombotsoa-pirenena ka rehefa tonga moa ny fotoana ohatran'izao ny filoha ambony ny fiarovam-pireneny ahoana moa fiantsona ny filoha-pirenena ho izy faratampon'ny filoha alin-da tsy mizaka ntsony ny zo-pirenena malagasy ny tokony isolo toerana azy dia nanaovana atsonjay araka reny hitantsika ireny ka amin'izao fotoana izao dia ny vahoaka zany no heveriko fa tokony hitodiany eo anivo ny tafika malagasy ka izay no antenaiko hoe ho voarain'izy ireo fa Solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny tenako ary ampanetretena tanteraka no anaovana izao antso izao mba tsy ho very anjambany ny nataony ray aman-dreny tany aloha ary mbola ijoro ny maha-malagasy ny malagasy satria manana anareo tandroka ary ny vozona araka ny fitenenana fa latsaka katerena ny firenena dia izay no azo ambara isika vahoaka kosa mitohy ny tolona tsy mijanona isika satria matahotra an'Andriamanitra koa izany vahoaka malagasy zany ary Andriamanitra ao tapony loha tsy amelantsika amin'ny tsy ara-drariny sy ny tsy ara-dalàna fa mbola ametrahantsika ny fitokisana tanteraka. Izay angamba no teny farany avy aty amiko fa alao
zay fizotrany raha eo indray no ifampizaratsika amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka indrindra raha matosolo mavavoaka ny Madagasikara Joasy Léonore tondran'izay faneho-kevitra fanazavana samihafa izay mankasitraka indrindra omendalana mpanajany ianao raha matosolo mavavoaka dia misaotra indrindra ao anatin'izay ny namana Siratolo-Janahary tsy fanahiry Razafy Manantany ao ambadika ao manipika ny amin'ny hoe manana vahiny ihany koa tsika andrasana ny filohan'ny andrasana zany ny vahiny dia zao apiditra n'ireo vahiny samihafa ifandimby eto tsika fa anaraka ny faneho-kevitry ny mpanakanto dama aloha zany izy zay nidina an-tsehatra nandray an-tanana ny raharaha ihany koa omaly nandray anjara fitenenana izy efa ndraisantsika omaly hoe tokony ho nalefatsika fa izao zany tsika zay vao afaka miano azy namana Siratolo-Janahary mandrindra ny lafi ny teknika raha tsika avy hatrany zany. Efa fitopolo taona zany zao tamin'ny fitopolo zay ny tolona ametrahana zany hoe Madagasikara fiandrianany pirenenany malagasy zany mbola misy anay mbola mijoro azakivy sika ary manaraka an'izany izahay mpanakanto dia tsy makasitraka ny fampiasana herisetra ataon'ny foloalindahy amin'ny vahoaka tsy makasitraka misy fandarahana fa misakitsahana ny lalam-pamorenana ary tsy makasitraka koa izay mpanakanto tsy makasitraka koa zay raisika koa manao hesetra amin'ny foloalindahy satria nahoana ireo foloalindahy reo misy raha lahtsika am'ireo misy anabavitsika am'ireo ao anaty vahoaka koa reo fa atsotsika zareo fa tsy vahavalitsika zareo fa namatsika atsotsika zareo namatsika zay ny afatra teny indray aman-dreny teny olon-kendry zany ary misy lanjany manokana foana ny faneho-kevitra entin'ny reo nivony tarika mahaleo dama no narahantsika teo maly teny amin'iny faritra amboaposiny manodidina iny no nirotsahany antsehatra ihany koa zany nandray anjara raha misy ny tena atao hoe olon-kendry mahafeny teny avoaka ny vavany manoloana ny fiainam-pirenena dia izany dama izany faneho-kevitra mikasika ny fiainana ara-tsosialy ara-politika maro samihafa fa dia verimberina trano ny hoe firahalahiana eo ambavan'izany mpanakanto zany miverimberina trano ny hoe mahamalagasy antony nahaliana mihitsy hatramin'ny malo hoe inona no nambarany dama rehefa hita izy lahatra tamin'ireo candidat collectif ny candidat raika ambin'ny folo nanao any diabe ampilaminana omaly ireny dia inona raha tsika teo iny raha fitininy zay nambaran'izay dia miantso amin'ny tsy fanekena ny fanetsakitsahana lalàna miantso amin'ny fifanajany ny samy malagasy ihany koa ary nankaheriny hoe azakivy ho an'ny olo-pirenena vahintsika manaraka eto amin'ny plateau amin'izao fotoan'izao Andriamatora Tsimandresy izy zany dia HPR zay ve famaky an'ity namana faniry Razafy Manantany hetsika pro Ravalomanana zany hoe izy zany vahintsika voalohany hoe miandany manohana candidat ray amin'ireo candidat raika ambin'ny folo ao anatin'ny collectif ny fandaharantsika moa dia miresaka momba n'ireo collectif raika ambin'ny folo miarabanao Andriamatora Tsimandresy tonga soa eto amin'ny plateau miarabany Enkadja miarabany Faniry miaraban'ireo technicien ao ambadika ao dia miarabany piano antsika ihany koa kely fotsiny le teninao tsy hoe hiaro ny président Ravalomanana no atongavany eto satria tsy mbola any zao ny ady hevitra fa hiaro ny hetsiky ny candidat raika ambin'ny folo zay zany mazava tsara zay Andriamatora Tsimandresy ny fahitanao ny ataontsika mihitsy hoe tsy hoe ambiance moa zany fa ilay raharaha-pirenena samihafa mifamafao amin'izao fotoana izao ny hoe fanarahan-dalàna ankilany fanoritana tsy fanarahan-dalàna ny hoy ny andaniny fanakorontanana hoy ny ankilany zao mihitsy nara-dalàna fa matahotra fifidianana nareo hoy ny andaniny alefanay ny propaganda hoy ny ankilany aleo aloha diovina ny kianja hoy ny andaniny dia mifandrirotra eo amintsika miteny zao dia mandeha ny anivony ateny merandoolona ny eny anivon'ny ACC tsy mandeha satria mbola tsisy vaovao eny amin'izao tsika miteny zao fa makinao amin'ny ankapobeny ny raha politika
politika iainandra malagasy mahavalalana atsika mianakavy amin'izao fotoana zao. Tena mahavalalana tokoa ny ankajy satria raha ny zavatra ny zorantsika hatramin'ny ty andro androany tya dia betsaka ny zavatra azo lazaina. Ny teny teo anao hoe fanarahan-dalàna, mirirotra anao fifidianana, mirirotra anadio ny fifidianana, matahotra fifidianana, zay aloha dia tsara ny manitsy kely anazy. Ahitsy le izy satria ohatra misy kabariny mona sy mareniny eto amin'ity fireneny ity. Hatramin'ny taona 2024 ka hatramin'izao tsika zao a dia samy nahalalany raha fandehanany rahapirenentsika, samy nahitsitsika ary na mpanohatra na ny eo amin'ny fitondrana dia fa samy malala fa tsy maintsy isy fifidianana 2023. Raha ny ataoko hoe litania angamba ny tenen'ny mpanohitra raha tsy teny afa-tsy ny any amin'ny Tim Siravalomana zay dia fa betsaka zavatra ny taraina na mikasika ny tsy fitezan-javatra amin'ny anaovana ny fifidianana ity. Fa tsy nisy zavatra, tsy nisy norarahina mihitsy, ary ohatra ny suite lozika an'le valim-pitsarana tany amin'ny 2024 le hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ka rehefa nampiseho fahavononana, ary anisan'izany reo candidat 12 reo nampiseho fahavononana fa tsy maintsy hiatrika an'ilay fifidianana na inona dia tena nanana fahavononana satria volana eny narotsaka tamin'izany ankajy fa tsy hoe akory hoe misoratsoratra tsy andrakandramana fotsiny. Za tsy manambany an'ireo sanatria tsy hoe manambany an'ireo candidat 12 reo fa mba manamay izy azy daholo reo ary olona manana misy vahoaka ihany koa misy vahoaka aorinan'ireo. Le vahoaka moa iadivana dia za eto saritsary kely ny tiako hitondrana an'ilay adihevitra. Misy hery fanandrana aloha zany zao dia ny ankilany taritan'ny candidat 12 dia ny andaniny taritan'ny candidat numéro 3. Mazava be le zavatra ifanoherana hoe miteny ianao te hoe fanarahan-dalàna, lalàna foana no viziny taty amin'ny ankilany ny teny hoe arao ny lalàna, arao ny na ny lalàna tsotra zany na ny lalàm-panorenana. Fa angamba ny tsy ampy le fotoana raha ho tany saintsika eto ny fanitsakitsahan-dalàna natao. Fa za fotsiny te hitondra saritsary kely hoe misy heranakoroa mifanandrina eto dia ao anatin'ireo heranakoroa ahitana an'ireto vezivezy eo zany, ahitana an'ireto le hoe mpamendrifendro sy ny sy ireo lazaintsika fa marivo jalosana. Misy fanasokajina nataon'ny ty ampanohitra mikasika ny mpitarika ny lery zay eo amin'ny fanjakana dia hoe nisokajin'ny olona hoe manao adina jolaim-boto. Dia za ngamba ny mialatsiny raha ohatra iteny kely ohatra ny to lasa lavitra loatra ara le tiako tenenina fa tsy adina jolaim-boto fa za raha ohatra ny teteny hoe ohatra ny sanatria ohatra miady amina dala ny candidat 12 miady amin'le inona moa no tiako tenenina, inona no ny adala mampiavaka ny adala sy ny endro tompoko dia ny fomba fisainana sy ny lozika. Ny adala tsy manao lozika zany. Ka raha mijeritsika amin'ny fihetsika reto hoany reto hatramin'ny petrahany teo ka hatramin'izao na ny zavatra teneniny na ny zavatra ataony dia ohatra ny tsy manam-pirofo an'izany lozika dia sao zany mihitsy. Ohatra ny raha farany teo zao efa nytenen'ny Zokobe Arfidy teo le hoe kabarina député tany amin'ny arena tamin'ny farany teo le hoe ianao izy président ahitsy kely fotsiny ngamba satria le izy nefitra tafita fa le phrase misy ahitsy kely raha ohatra ianao izy président novahinao ny lalàna dia tsy ohatra zao tsika. Talohan'izay nefa izy ny teny hoe miteniteny foana ozy raha olona milaza fa tsy malagasy ianao. Inona kay le teniteny foana tenen'le olona le hoe nanariny zao pirenena
malagasy ny fietsika natao nanarany sopirenena malagasy de amarininy le izy mo hoe maninona mo novana ny lalàna marina zany fa very zany le zopirenena de tokony novaina ny lalàna de tokony novaina ny lalàna de eo mahatonga amin'ny teny hoe ohatrany tsy lozika zareo ohatrany tsy lozika zareo satria ny adala tsy mba afaka mieritreritra zavatra lavitra be fa raha eny reo olo reo efa fantatra ny efa nysoloana ny membre ny Sénat tsy hoe soloana banga ny toeran'ny membre ny Sénat taorinany fanovana ny gouvernement tafarany iny satria le membre ny Sénat tao ny tendrena ministre dikan'izany efa ela be zany ny banga toeran'io raha olona endry zany reo ka olona tena ny saina tsara efa vita fela be le reo organisation teneniny hoe amin'ny bromaharitra ny Sénat de zay ny teneniko hoe tsika mitenitsika hoe jolamboto marina mety marina zany fa ohatrany tsy ampy fisainana ihany mitovitovy am'le hoe ampanaraka ombivositra amina ombivavy be ronono zany ny teneniny filoham-pirenena io ka zay zavatra zay no tiako tenenina eto de iverenako lay sarisary teny teneniko teo hoe le hery anankiroa miady eto zany de mampiasa fitaovana n'lay olona le teneniko teo le hoe misy lay mpamendry fendro de misy marivo salosana ka za mitodika amin'ny mpitolona sotomoko any amin'ny lojika ny vahaolana am'izay ianao mantsy efa mitodika amin'ny olona ihany satria tsika mila manolotra vahaolana ihany keo makaiza zany tokony ho izy amin'ny lalanjotra fanetanana aloha ny tiako atao fanetanana aloha ny tiako atao satria lalanjotra de tsy zany amaritra azy fa ny 11 candidat satria za mpanaraka ny 11 candidat ny 11 candidat no mitovy ny lalanjotra fa ny hafanetanana ny tiako atao voalohany aloha ho anareo zay eritreretiko hoe marivo salosana dinio lavitra ary ijoroiny ny hevitrao aiza mieritreritra voasariky ny atsy na voasariky ny aroa fa le personnalité anao jerena inona ny hevitra tianao vozina satria hoavy ny fifidianana zao sady anao mahita n'le zavanisy ny ainana isanandro sanandro nahita n'le zavanisy ny ainana isanandro sanandro hoavy ny fifidianana eno ny feon'ny eno ny feo ny fieritreretanao fa aiza mandeha tsy voizina ohatrany lakanjejo fa ianao raha manaraka an'ireo candidat raiky amby folo reo de apetrao amin'ny fitokisana ho an'ireo le olona ndray zay mpamendry fendro hoandreo olona zay mpamendry fendro mety misy mpamendry fendro ivelan'ireo groupe anankiroa reo ary mety ampiasain'lay le eritreretiko fa ohatrany tsy de lozika loatra amin'ny fisainany ampiasainy mihitsy reo le mpamendry fendro reo amin'ny alalan'ny vola raviravizana vola raviravizana tombontsoa isan-karazany fa maninona kainy tsy nataonao zay atsaran'le fiainan'ny olona de tsy mila an'ireny vola reny ny olona nandritra ny 5 zafady nandritra ny 5 taona tsika na iza na ianao enkaja na ny olona mifidy ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny 2018 asoriko ny olona akaiky ny Andry Rajoelina tondry Naivo Raholdina ry député Lanto sy reo le tsy voatanisa rehetra asoriko reo fa ny olon-tsotra ny teneniko hoe nisy ny avaka ve ny ainantsika n'izany fahoriana zany zay ve nijaly bebe kokoa no reo olona mifidy azy reo za aloha tsy mino an'izany sa reo olona mifidy azy reo no ny lamina bebe kokoa no reo lamina bebe kokoa ve reo za tsy mino an'izany ary matoa reo olo reo voajony ny vola kely amina 10,000 sy 4 alina nidina zay ny nidina ny fari-piainana ka za mitodika aminareo todika aminareo tsy vitan'ny ray andro ny fiainam-pirenena enikatsa ary ianao io zay milaza fa hoe leo politika ianao hiara-my politika foana na tianao na tsy tianao hiara-my politika foana hiara-my politika foana ianao mety hoe tsy tianao tsy maninona mety tsy tianao mihitsy ny am'ireo 13 reo mety tsisy tianao mety oa fa vitsiny efa zany mety oa fa inona ary mba andraikitra raisinao manontany anao avelanao ve zany ho viravirain'le olona tsy tianao ny ty firenentsika ty avelanao am'izao ve le firenenao am'izao ve zany fa mandraisa ianao andraikitra
raisony andraikitrao a aizakinina amin'ny olona no avinao aizakinina amin'ny olona no avinao ka manentanahako miverina ty am'ilay pomba ny 11 candidat-ako mananotsika finoana mananotsika fahatokisana fa tsy tolona zany ko tsy vita vetivety tsisy tolona vita vetivety zany ary indrindra lay mpamendry feno zao miteny le hoe ohatran'ny gasikara feno zao tamin'ny alina de niteny tamin'ireo le solotenany 11 candidat raha mivahiny hoe to tsy azonareo mihitsy le trésime inona ihany ty ataonareo makatsy mandrebireby vahoaka fotsiny de za zany miteny tsy trésime aloha ny tanjony mazava ho azy lalana le makeo amin'ny trésime fa tsy trésime ny tanjony ary efa nitenen'ny président Zanzaka raha tsy etson fa tsy tondra vahoaka tsy anao sorona vahoaka izy mba azahoana ny trésime satria fahazahoana ny trésime koa tsy miantoka fahefana tsy marina zany hoe rehefa tafiditra trésime de azonao fahefana zany aloha zavatra tsy marina zany démagogie zany a raha izany ninontsika fa ny ainantsika hatramin'izao androany zao a de fampisehoana fampisehoana ary fitaomana ny olona ampisehoana hoe maresy lahatr'olona ve le zavatra teneninao ary indrindra fifidianana izy tsika ho avy ny fifidianana na ho elana tsy maintsy izy fifidianana eo fa saingy zao fotsiny raha ny fimenomeno manatramin'izay ary betsaka ny manana mitsangana vavolombelona amin'ny tsy ara-dalàna amin'ny olo lisy mpifidianana io ianao ve enkajy sy faniry de azo inona ve zany hoe olona efa maty talohany 2018 mbola miseho any mbola nazo karaha-pifidianana kanefa ho ny refontiny natao tsy fantatra aloha ny tena dikan'le hoe refonty farizalako moa zany ohatra mpanao dika vilana ihany ohatra ny tiresaka nationalité ty ny décret nomenany décret navoakan'ny fanjakana frantsay de hoe Andry Nirina Rajoelina e naturalisé français de jereo ny dictionnaire vahoaka malagasy raha kizy manana CPE fotsiny de asivy mijery dictionnaire de inona ny dikany hoe naturalisé de tokony mijanona eo ny ady hevitra fa tsy roentina fa aizana mamaky hoe makatsy makaroa fa vocabulaire frantsay zany jereo ny dikan'izay inona ny hoe naturalisé de tokony tapaka ny hevitra ka fitiniko le zavatra nyteneniko teo teny ianao teo hoe fa nitsakitsahan-dalàna teny ianao teo hoe iroso ny fifidianana ho an'ny andaniny ny fampelezakevitra mandeha ihany fampelezakevitra mandeha zany hoe hoan'ny gouvernement am'izao fotoana zao zany dia isy ny fifidianana seny ihany kio ohatrany hoe tsy misy compte tsy misy le collectif des candidats fa hoe ion fifidianana tsy maintsy andeny fifidianana za ty ame anna toko kely ihany ho an'ny mpanaraka ny 11 candidat vao maika tsara amitsika ary izy manao propagande melo fa lany ny volany io tsy ho lany e zany zezika any apahatra raha agnaty manana fahalanina ka aleo andany ny volany izy fa tsy isy fifidianana vanina zany eto raha izao zavatra zao no mitoy efa betsaka ny zavatra efa mindroso mananotsika fahatokisana mananotsika finoana fa aizakinina amina trangan-javatra zay mety miova tsy zay langage zay ve mampatonga an'le hoe nareo tsy mila nareo matahotra fifidianana fa aloha tsy hovanina any fifidianana io raha natahotra fifidianana ngamba n'lay groupen'olona zay tsy sanan'olotra candidat sy tsy mitonona noana candidat reny angamba matahotra fifidianana fa raha reo candidat raky ambe folo reo volany zany ronjato tapitrisy zany enkajy de matahotra fifidianana ve de atsipy any ambaravarakely ny vola ka tsy marina mihitsy zany fa zay le teneniko hoe mpamendry fendro zay le teneniko hoe mpamendry fendro ary raha nijerytsika zao hatramin'nanomboan'ny tolo andro fahasivy moaly andro fahafolo androany ina tamy voalohany andro voalohany sy andro faharoa jery fotsiny aloha ny andaniny fa ny andro fahatelo nanoman'olona am'izay izy anao contre manifestation fa jereo fa azo sainany raha ataontsika hoe analy ny mpanaraka ny 11 candidat ampoliny ane le olona noetsehana anao an'ilay fanakorotanany hity zany teny akatso hity zany teny anosbe mbola hitatsika koa teo 67 de tsika anjarantsika zany mieritreritra fa hoe miroso ve ny disa mihemitra fanirira zao manatany
Ngamba zay no amaranantsika azy ankajy satria misy vaovao miazakazaka am'izao fotoana zao eny anivony anteny merandoholona eny anana vahiny goavambe koa tsika rehefa avy eo mba ahafahantsika mahafantatra ny vaovao rehetra satria misy zavatra miazakazaka am'izao fotoana zao te anao fanamarina kely fotsiny efa teny an-tany mena zany no ny farana le etsika mpilaminana teo fa tsy teny antomadinika zay ny esaorana reo candidat sy reo solomamboaka nreo mpanarady marobe de marobe mihitsy tam'ty androany ity makasitraka n'andriamato raha tsy mandresy itsika zay avy amin'ny HPR etsika proravalimana afaka nitondra zay fa niokeviny zay fa alohan'ny andraisantsika ny vahintsika iankaja rahakoto manatsoa dia mietsika ihany koa ny any vavateninany ny mpanohana ny vondrony candidat raiky 12 dia izy ireo izay nandrotsaka fanambarana araka izao andefasa ny namana sy Ratolojanahary amintsika azy izao ary dia isaorantsika andriamatora tsy mandresy makasitraka zokobe ny vahiny teto amin'ny fandarana hitantsika eo hoe ahoana sy ahoana manaraka everina fa mbola afaka miakatra eto any ianao fanakalo hevitra amin'ny vaovao samihafa zay makasitraka nareo miraha lahy de makasitraka koa ny teknisianina ao ambadika eo de makahery amin'ny vahoaka malagasy raha antsika avy hatrany ary ny fanambarana arak'izay nambarany mpanao gazety farany azy teo izay sy Ratolojanahary izay solon-tena ny candidat raika 12 ato anatin'ny district Vavatenina dia manohana zato sanjato ny etsika fitakina izay ataon'ireo candidat raika 12 ao Tananarivo fametrahana ny tany tandalana fanovany ny rafitra CC seny ary ny gouvernement manameloko ny fampiasan-kery sy fandratrana atao amin'ireo olona maneho hevitra ampilaminana ary vonony izahay anatanteraka ny etsika fitakina rehetra ataon'ireo Tananarivo izahay eto Vavatenina natao teto Vavatenina raika 12 Oktobra 2023 za moa teto amplateau teto foana namako fanirira za fa manantany fa asa misy vaovao hafa ve manamarina ihany koa miezaka manontany mpanao gazety io momba ny hoe inona ny vaovao farany miainga eny anivony ateny merandoholona fanirira za fa manantany mitsikaraka vaovao mihitsy zany tsika io ndeha atao hoe zavatra roa zany aloha ny efa tafaingy de le fametrahana samboady any loholona zay vao nandray izany andraikitra eny anivony anteny mera andoholona zay ary ny faharoa moa zany de ny firosoana fifidianana zay fanesorana anamatora zafimay fa Hermanina zany loholona 512 zany nanao an'izay latsabato zay eo am'izay endriky ny lalàna izay zany mbola adevitra mandeha be any ambadika any ary izay mahatsara le vahiny lehibe atsika satria mahafantatra ny aty vilany tontolo amin'io resaka androm-panjakana io mihitsy no raisitsika rehefa aveo inkaja fa rehefa nijery an'ilay décret tsika teo de hoe réorganisation ny bureau permanent eo anivon'ny sénal izy réorganisation ve midika destitution zany mbola samihafa zany zany hoe fandaminana dia fanonganana zay manko ny destitution dia rehefa aveo ndray zany élection na satria mazava ho azy nge rehefa naongana zany destituena zany lay filohan'ny anteny merandoholona teo aloha de tsy maintsy hifidy filohan'ny anteny merandoholona vaovao iny zany raha ohatra zany ka ho ataony reto loolo Madagasikara reto zany zay satria rehefa jerevantsika le ao anatin'lay tatry ny filakevitry ministre de hoe ny fivorina androany faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra zay aloha ny voasoratra ao tsy misy hoe roa na telo na efatrandro zany fa faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra no voaresaka ao any anatin'le décret izy ny am'le hoe ny fivorina tsy ara-potoana na fivorina manokana tsy mihoatra ny roa ambin'ny folo andro na sahala am'zany fa raha ohatra zany aorinan'ity hoe fanonganan'ity hiditra amin'ny fisafidianana ve fifidianana ve zay eo filohan'ny anteny merandoholona fa reny rehefa aveo eo antotantaratasy io tsy maintsy hoentina any amin'ny ACC ho amarinina raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de mbola asa hafa ndray zany ny ACC inkajy rakoto manatsoa ny solomamboaka Joaso Eleonora de niteny tsara teo ny amin'ny fandikan-dalàna io zava-misy io ny resaka andininy fa efatra mivalopolo ao anatin'ny lalam-panorenana rahamatody Joaso Eleonora nijerevako lay décret teo andininy fa enina amin'ny fitopolo sy fadimy amin'ny valopolo ao anatin'ny lalam-panorenana no nampiasainy ny gouvernemanta zany zay izy mpanantanteraka anisan'ny arahamaso izy ny nametraka ny ordre du
jour zany ao anatin'ity zavatra ty izy ameraka amin'ny ordre du jour nampiantso an'le fivoriana eny amin'ny anteny merandolona io ve no hanafoana n'lay adevitra zay mandeha be ny amin'ny hoe tsy manana fahefana tokony hitatana firenena le gouvernement collégial zany hoe izy nampiantso indray zany no voaongana ka makany amin'ny anteny merandolona amin'ny fahefana rehefa aveo adevitra daholo moa zany zavatra roa zany no nitranga zany androany ny fandalovan'ny Hermanna Razafy Mahefa zany dia teo ihany iny fa lay fametrahana samboady sy lay fanaovana destitution na hoe fanonganana ny filohan'ny anteny merandolona misy azakazaka mafy be mandeha any ambadika any ary hanokatra adevitra vaovao zany ny vokatry ny ty fivoriana zay tanterahany ny anteny merandolona ty sy ny zavatra ho tapaka eo satria osika tsy maintsy mbola antalo eny anivon'ny ACC zany zay vao raisina manakely satria ny conforme amina constitution ve ity zavatra ty de mbola tena adevitra zany ary eto ny tena ilaina ny constitutionnaliste rehetrarehetra ny juriste ny parlementaire zay azo lazaina fa vorotra kefa nandalo teo am'zany androm-panjakana zany ka androm-panjakana tena isiny zany hoe ray aman-dreny tsongololombolo androm-panjakana tena isiny zany hoe itoerany fahendrena androm-panjakana tena ametrahana am'izay hoe tena fahamarina toerany firenena zany nge neverina am'zany hoe anteny merandolo zany fa tsanatry ny zany akoriny hanaovana ady akafetsena hifamelezana ny raharaha politika eto Madagasikara na hoe hanaovana ny paipaikady politika mba hahafahana zany manao fanonganam-panjakana fanondrona fanotelo ndray tao anatin'izay volana ray mahery zay inikajy rakoto manatsoa tsara foana zany précision rehetrarehetra zany fa nirira zafy manatany tsika ihany ko manaraloatra manabe ihany ko no mitay zay ary mapitan'izay azo ampitaina ho an'ny olo-pirenena satria olo-pirenena rehetra tsy voatery hoe anana fahatakarana momba ny hoe fomba fiasan'ny anteny miera eto amin'ny tany sy ny firenena zany fanazavandra matosolo mavaoaka teo de hoe raha ohatra ka tsy miara antsona ny anteny merandolona sy ny anteny miera de fakakevitra ihany no azo atao amin'ny fampiatsoana fivoriana manokana ataon'ny anteny merandolona fa tsy misy akoatran'izay zay zany nambana solomavahoaka ny Madagasikara teo na fantanina napetra moa hoe fakakevitra ve ny fanoloana mpikambana anivon'ny Biraomaharitra de atevitra daholo fa zao misy teboka anankiray ty be de be loatra ny vaovao voarainay mpanao gazety ary mpanao gazety namana sy olo-pirenena ny mampita azy mandefa ny momba ny hoe enjana be ny fangoronana carte d'électeur carte électorale zany miaraka amina hoe fandoavam-bola fanomezana vola de misy resaka fanangonana karapanondro ihany koa am'izao fotoana izao atsipy any zany atsika mpanao gazety sur terrain mba manangona ny vaovao samihafa mikasika an'izany fa manam-potoana manambahiny tsika am'izao fotoana izao voraisinaisy ny mpanao gazety Faniry Razafy Manatsoa feto amin'ny plateau ny ray aman-dreny filohan'ny anteny merandolona teo aloha filoham-panjakana teo aloha Andriamatoa Rakotovao Rivo izany everina fa olona mahafantatra tsara ny hodidiny anteny meram-pirenena izy am'izao fotoana zao ary tsy ho lava resaka Andriamatoa filoha fa avy hatrany de anontany hoe miarabanao aloha tonga soeto amin'ny plateau-ny angaredina fanondroany zao de isorana indrindra zany tonga de ampiarahako am'izay ny fanontaniana tompoko ara-dalàna ve io lalana andehanany anteny merandolona am'izao fotoana zao io araka ny tokony ho izy ve io raha ny voalazany lalàna misaotra atsika misaotra nareo namana ato amin'ny angaredina misaotra n'izay mpieno tonga de mahitsy fotsiny tsy ara-dalàna io fa politika maloto tsy ara-dalàna io satria ny zavatra ara-dalàna de ny ahafahana mampiantso ny fivoriana manokana tsy ao anatin'ny fepotona ivoriana andavanandro le indroa isa-taona zany manara-dalàna zany fa ny antony etsona azy de mazava tsara tsy azonao atao anatina session spéciale na session extraordinaire ny fikitianao zany pro-permanent zany tsy azo atao zany sokafo ny archive rehetrarehetra mbola tsy nisy firene eteto amintsika mbola tsy nisy an'izany mihitsy fa anatina session ordinaire de mangataka ny olona tsy tao anatin'ny ordre du jour ary izy eo lay parlementaire mangataka hoe izahay atsasa manira de mangataka apiditra nyty ordre du jour ty de any mety anisy an'zany zany ne nataoko tamin'ny 9 sy 4 arivo tamin'ireny leny resahany reny hoe amonga ny Ngarakoto voarivo tozy manara-dalàna ny hevitrareo fa ataovy le procédure satria tsy mety io amina fotoana
tam'le fotoana nga iandra joela zany le tabataba hoe ravana ny sena de tao ambadiky zay hoe rehefa tsy voaravy io de ahongano zany le filohan'le sena de ozy alefaso ary le izy andraso ary amy volana jona de jerevanareo mafeny fetrisynareo tsy fenareo le fetrisy tsy afaka ny antso fivorina tsy ara-potoana tsy afaka satria mazava tsara lazainy raha mato député teo hoe rehefa mampiantso anelanelam-potoana izy zany hoe mbola tsy mivoriny ny asa amle national dia magnataka avy hoe misy zavatra ifampiresahana momba ny resaka toekarena na ohatr'izany fa tsy afaka manova lalàna anova président braopermana anongana président na institution anankiray ve nao de le gouvernement ry hoe nangatahany reto député zay lazay hoe politika maloto hoe zavatra tsotra kely zany na ataoko hoe anatin'ny lalàna sy mba nihevitra itonana zany eleziny kotokananaka zany am'zay tsy manara-dalàna faharoan'zay maraha mbola fanarahana règlement intérieur rehefa tonga iny ka manara-dalàna mbola misy ny fivoriny brao permanent aloha manaiky an'iny ordre du jour iny hoe natsony isika ivory de voriny brao permanent izy moa vitsy kely fa tsy maintsy atao zany de rehefa aveo misy le commission de président iprésente ny brao permanent hoe misy fiantsony ity zao ny lahadinika lanitsika ave rovino ny ampidiritsika ao anatin'ny zavatra diniatsika de zay vao miakatra session plénière satria tsy membre an'ireo brao permanent sy ny ino ty izy ny commission de président io ny olona rehetrarehetra ao de any zany manapaka farany isan'zany ary veankeo ary marina nyle am filohan'ny antenimerandolona hoe tsy ara-dalàna ty fa akatoko ny fivorina ary averiko na mandeha mbola iny raha misy anao soni izy hoe ta Madagasikara de mbola iny olona iny no afaka manao soni amin'ny alalan'ny antenimerandolona rehefa miteny iny hoe akatoko ty fivorina ty de mikatony io fa tsy hoe milingilingy eny ambony persoir eny akory ny vice président anankiray de hoe za ndray zany mitarika amin'ny fivorina fa nga io any tokantranonao na any amy braonao ko ataonao an'zany fa maninona de potehny ohatry ty ny androm-panjakana mba hoe ao anatin'ny mba nietretina zany hoe ao anatin'ny olokendry anisany olokendry eto am'ty firenena ity de verina am'le resaka ara-dalàna teo fa mbola iresaka an'le esprit any zany hoe fa inona ary ty ataon'reto olony reto ny zava-mitranga ndre mato filoha rivorakoto vao nyroso tamin'ny fametrahana samboady an'le sénateur vaovao ny filoha lefitry ny antenimerandolona ary ny roso tamin'ny fanesorana eo amin'ny toerana ny filoha hermanana razafa maefa am'izao fotoana zao aminao ve zany tsy misy lanjany eo anatrehan'ny lalàna zany fa mety ianao ny teny zay fa ho an'ireo olona reo de zay no ara-dalàna zay no misy lanjany eo anatrehan'ny lalàna de aloha izy io tsara ny tantara eo za de mba tena le olona mihitsy andresahako zao za manana ao anatin'ny sena misy mpampianatra tany Majunga tao misy zandry tao vao aingana ny tanatin'ny HVM tsy maninona zany fo zay mba mijoroanareo aza de mitranty zany politika maloto zany satria io zao le resaka hoe nametraka samboady mba nampitady any mandra-pidirako teto am'ty studio ty hoe aiza le area na décision navoaka ny HCC milaza ny fanekena miara-dalàna an'io sénateur vaovao io tam'izay nitondra tam'izany enay apalahelo nisy maty ny sénateur atao aminay de mandefa amin'ny président Sénat any amin'ny HCC hoe pour constater fa bangany io ny antony maty le olona fa tsy hoe niala zany tsy milaza hoe de misy olona tonga de hoe miteny ny assemblée nationale na Sénat na olona désigné avany iny de hoe na olona le voafidy sénateur voafidy de tonga de miakatra ho azy fa ny HCC ny mamoaka n'ilay are makany amin'le président Sénat copie à toutes les ny any amin'ny ny dika mitovy makany amin'ny président ny institution rehetrarehetra hoe dia amarinina zany ary lazaina fa manomboka am'izao dia olona loolona ty anankiray ty tsy misy an'zany ane ny ngara-valymanana Richard maninony tsika ny tsy manara-dalàna adininy HCC fe zany de efa misy tao satria lasa ministre le madama anankiray de nanefa ny président Sénat hoe misy poste vacanto de mino fa niteny tany amin'ny présidence satria quota amin'ny présidence le madama de niteny tany izy hoe vacant zany le tsy misy olona zany le toeran'le olona manendrenareo olona satria tamin'ny mois de mars iny olona iny niala tsy nanao nininona
présidence 8 septembre izy va manao azy zay le politika maloto e zareo milaza hoe stratégie stratégie zany fa barofo e mois de mars avy anao mandrapatonga ny septembre manana avelany lalàna anendry zay olona anao de mijery an'iny ny HCC na de anatin'le lista ary hoe le olona le quota voafidy zany lazaiko tsy afaka tonga de miteny le antoko politika na vondrona politika mitondra an'le lista de milaza hoe ty le izy fa ny HCC ny manamarina hoe eny ary fa io a le faharoa io a no miakatra ho sénateur na député koa ary mitovy am'izany misy an'izany ve andao isika zay mihaino androany jerevy daholo ny sitiny HCC nanomboka tamin'ny 8 septembre 9 septembre raha mba mahita an'izany ianao de iny de anaovanao samboady fa izy ianao le afaka manao samboady an'iny à quel titre azonareo hoe zany zavatra mitsangy eto amin'ny firenetsika zany e mety hoe zavatra symbolique zany eo am'lohan'lay tabataba fa zany ny atao hoe fanarahan-dalàna zany ny atao institution zalafatsy fivarotana legioma eny an-tsena akory io a ka tezitra ianao de hoentiko modiny ihany ariko feno voatabia institution zany mampalailao hoe tena potehny reto olona 7 sady 2 reto a ny institution zao na anaraka an'izany ary fa izy averiko ny mandeha ianao fa izy ianao inona ianao a no afahanao mametraka samboadina sénateur anankiray jerevo zay lalànao nahazo fahefana tam'izany izy fa mahina manao an'izany dikan'izany a de miandry ny HCC a tena za zany de mitodika ny HCC zao reto fa tsy de misy antenaina loatra satria roboka loatra tsy tafofo anatin'le politika mihitsy izy inona ny atahorany anazy zany fa za zany de mametraka mihitsy hoe rehefa mba mijery le fandehan'le izy voalohany aloha tena rehefa nihaino an'le Ngiahy Andry Rajoelina za de stratégie politique miazaka amin'ny stratégie de mila ady zavatra nalalaka be mihitsy antanaovany azy verina kely tany aloha nampiady a ara-potikevitra sy ny ara-dalàna tamin'ny fotoana ifidiananareo sénateur reo naka ordonnance ane Ngiahy Andry Rajoelina ray volana mialohan'izay e nanova ordonnance 12 ngamby izay anisan'izay a misy lalàna PDP le momba ny Sénat tsinikotiany lay phase transitoire atao hoe tam'le 2015 ihany a no azo natao a tsy ampy reo mpifidy vavety tsinikotiany zay nefa disposition transitoire fotsiny le izy ary hoe tamin'iny ihany taminareo napetraka ao sénateur ihany zany no azo nampiasaina tamin'iny ihany ary misoratra mihitsy zany ery ambany ery fa taorina zay mila feno ireo de mameno izy a mana conseiller matanjaka be izy mahay lalàna za tsy de mahay lalàna loatra fa mba miezaka mianatra an'izany satria mba tsy te ho diso tsy nanao nin'inona izy de arosony fotsiny le fividianana de nanaiky moa ny HCC zany na tonga nanoratra tamin'ny HCC tam'ireny tsy manara-dalàna re olona iresahany io zay l lazaiko hoe stratégie politique iny rehefa stratégie politique iny ianao mijery hoe inona lalàna misy e ianao manana majorité raha te nova lalàna tam'izany izy a novany fa mitoy am'izao fotoana zao a zay le hoe zay tsy mivilina iza na iza dia io atao io mazava loatra e mirobe folo alina ny conseil de ministre mamoaka an'izany mbola misy délai ary ny convocation an'io fa tsy hoe miasa robe folo alina reo de raha pitso amin'ny enina tsy maintsy mivorony olona mbola misy organisation jereo ny règlement intérieur ny Sénat fa zany rehetra zany de mampiseho daholo hoe politika maloto loatra le izy a fa mampalahelo ny institution antsika ka io andalo ny olona le afa baraka zay ho afa baraka eto a fa ny tena tsy mety am'izao fotoana zao zay ny hoe any amin'ny HCC zany zao mitodikitsika lafiny anakiroa satria raha kajokajy zao zany a de raha pitsy reto ny amoaka an'izay président de io ve zany eto zany tsika analyse politika kely a io ve zany no satria mafy loatra le tosika hoe avereno any amin'ny ara-dalàna ny firenetsika satria tsy ara-dalàna na tonga ny nametrahana an'le gouvernement de zay ve zany ny kajy androany maika be satria tsy maintsy amoaka ny didiny HCC momba ny zavatra napetraky ny présidence ana iny de ny ravana aingana faran'zay aingana mba hoe rehefa verina amin'ny ordre constitutionnel de olo-kafa atao aminay no hitondra le izy de mipoka ny firenetsika raha vao zay satria tena kajy politique azonareo natao zany tamin'ny volana jona nangina tam'izay nitondra ny novembre 2007 nanaovanay an'izany e tao anatin'ny ara-dalàna tenenina ny président teo aloha tam'izany hoe zao no izy a zao ny hevitra HVM zao ny hevitry ny fitondram-panjakana inona no atao misy menimena ara-politika maninona nasorona manao zao fa ara-dalàna zay ny tiako lazainy raha nikajy politika ary zareo a anazy iny ekeny iny kajy politika io fa maninona ny tsy manara-dalàna e
fa mainona ny tsy manara-dalàna la izy rehefa avy eo am'izay jerevo ny lalàna pour motif grave fa nyteneniko teo a ireo olonreo ve zany ny afaka évoqué hoe motif grave quel motif grave sanatria za lasa dala olona présidence ena fa izy reo ny afaka namarina hoe lasa dala i olona io ny HCC zany mbola mety ampanao expertise an'zany satria tsisy manana fahefandreo rehetra ny lahatra 5 androany reo karaha zay motif hoe motif grave anasorana ny Sénat rehefa amin'ny session ordinaire règlement intérieur de zavatra hoe tsy tonga mandritra ny session anankiroa ianao sisy zany motif hoe androana an'le olona ary ny HCC mandroka azy fa tsy ny olona ao akory averina mandeha zay tsy ny olona ao anatin'ny Sénat ny afaka mandroka ny ainako zany na ngataka ny décision ny HCC hoe ity misy sénateur anankiray vice président eto aminay tsy nanatrika février hatramin'ny mois de janvier tsy neken'ny HCC nanao inona zay ny lalàna aritra izy manapa-kevitra zay ny évoqué fotsiny ny teny hoe zao ny antony angatahanay ny fanasorana ny olona io rehefa namaly ny HCC hoe tsy azonareo asorony fa zao fa manao hevitra ara-politique nareo nangino zay ny ara-dalàna de inona ary zany le motif grave anasorana ny olona io androany za de miandry an'izay mihitsy satria maly zareo zay mampalahelo mahasam'olombelona moa hoe lasa daly io dry lasa dala tapoka atao ve zany le olona fa naneho-kevitra nefa iny teo no nandrandrainy rehetrarehetra nandrandrainareo zay miteny reo de mandany teny anao ka eto tsy misy zazakely mazava be le resaka fa tsy atofomezana akory zany fa zavatra lehibe zany zavatra hitranga eto amin'ny firenetsika zany ary ny fahatelo ny hevitra politika anatinao zay de zay hoe nga tsy mba tokony HCC tsony reto olony reto iminao matsy le décision tsy maintsy maka fanapa-kevitra ny HCC tsy nahandry an'izay ve reto satria rapitso tokony amoaka ny décision ny HCC amin'ny zavatra napetraky ny présidence anay onao ndray matofilo afaka miaro ny filohan'ny Sénat ary manana zafy mahefa ve ny fitsaranavy momba lalam-panorenana na manoloana zay mety ho fanapa-kevitra miainga ny venenivy teny miarana tsy resaka miaro sy tsy miaro zany fampiarana ny lalàna raha nandika lalàna inga présidence Sénat de ohatry ny rehetrarehetra amin'ny mampa-présidence Sénat zay ihany que la loi passe tsisy afa-tsy zay eo fa raha tsy zany de mikirodontra zao firenetsika fa raha ohatra kosa extorsion de signature re zany nataondreo olonareo raha filaza amin'ny présidence Sénat aloha hitsangam-boly daholo ny mpailalàna androany extorsion de signature raha ny zavatra nylazain'le présidence Sénat ry olona ny olona daholo ane zany ny zavatra rehetra nitranga tanatin'zay re volan'zay zay ve fanapa-kevitry ny anina raha iteninareo feno voga fa tsy misy lehibe ohatra zany za tsy ady hevitra n'le hoe naninona ny ray volana teo reny satria reny le resaka any ambadibadika any amoron-dalana zany fa rehefa niteny izy anterisetra ny nanaovako any sonieny iny tena minoanareo fa zavatra manahirana be zany inona daholo ny zavatra tokony hoe déclenchena miainga ao aorianany fanabaran'ny filohan'ny Sénat iny zany hoe nisy fandrahonana sy anterisetra za aloha zao de mieritreritra hoe tokony anao fitoriana mihitsy ny présidence Sénat pour extorsion de signature any any ozy manosika azy mampirisika azy satria izy efa mitsangana miantso ny rehetrarehetra hoe mba hiaro ny firenena de anisy any amiko dingana ray lehibe tokony ataony anio satria zay zany ny anamafy ny fitorianan'ny HCC hoe tena nanaovany olona ankery iny hoe na mariage io na inona ka raha terenao ny olona anankiray amin'ny fomba anankiray anosonia de tsy misy antony tsy maintsy valeurany io alefaso ary alefaso le izy président tena mijoro mety tsy mitovy ara-politique sika efa tena mijoro eo anilanao mihitsy za zay miteny amin'ny tele am'izao fotoanazao raha am'zany zavatra tena tsy azo atao mamofady zany fa hoana ny filohana institution anankiray no terenao ady hevitra ara-politika ka venga rainy ohatra ny nataonay tamin'ny président ny Sénat tamin'ny fotoanandro ho avy ny fotoana ka ana ianao efa telo taona ianao zay ny teo ianao tsy raha toko aminay nalamina ara-politique tranga koa zany tamin'ny 2002 na de ny aremary mibetsaka tao amin'ny Sénat de nandamina ara-politique ny team ny tonga tao de lasa olona vao amin'ny team amin'ny président Sénat tateo amin'ny taorinan'zay fandaminana ara-politique zany mety menimenina ny fiarahamonina fa zay ny katsy politika kosa aloha de ohatr'izay politique SVM
fa politika tsy tokony hipetraka ambony lalàna akory fa manaja lalàna le zava-misy am'izao fotoana zao ve andriamato rivorakoto vao akoatra nefa hoe krizy ny androm-panjakana mbola hanamafy ndray zany ny endriky ny fitakiana amin'ny endriny vaovao ndray zany am'izay mety ho fihetsiky lay gouvernement tanampiantso fivoriana lay fivoriana ntereko masaka atao anatin'lay antenimeran-doolona ary mety ametraka birao vaovao tampoka ndray za aloha zany de tsy misy antenaiky mihitsy raha am'izao fotoanam-panjakana zao zay mitodika amin'ny ACC fa raha ny mbola gouvernement misy antenaina ve le ACC de miantso fetreta mihitsy eto satria maromaro le izy zavatra na zanakizy izy na inon'izy izy virena maha olombelona ry zareo tsy nanirin'ny vola eto amin'ny tapikandriny de maha olombelona mety hoe filozofika fotsiny ve zany mety naifa mety olona tsotsotra ve miteny an'zany jereo tsara fa atao anaty tamin'ny zoma aly antenako anareo tsy maintsy misy olona ao anatiny ao ho tonga saina foana hiteny hoe mba ampiko io zay tsy fanaran-dalàna jereo fa mipotrapotra ny olona ny olona ary ity ny lazaiko aminareo hoe tsy manantena nininona mihitsy am'zany premier ministre tsay Christian zany satria izy ny premier ministre eo tamin'ny taona 2024 ane hitako izay 15 janvier 2019 anga de namoaka taratasy ry zareo avany hoe misy nomination an'lay lehibe any ty mialatsiny manolona azy ramatoa Ramaolo Miaso eo lehibe an'lay chancelier nefa zany lalàna de milaza fa prise en conseil des ministres tsisy conseil des ministres de mivoaka fotsiny avany hoe nisy conseil des ministres ho ny tany hoany mbola tsy nome ny andra zao tam'zany fa efa mivoaka ny valiny ianao tsy nitariky ny conseil antany ACC mihitsy olazaiko androany zany hoe taizary ty monsieur le président satria zany nanoratra hoe noho ny fandaminana de ekena satria no fahamaizana moa izy sy mifandaminana de ekena zany no ampafloan'ny maroboninahitra ny ramatoa io tozy avory zareo tsy manara-dalàna ane zany lehibe eto fa tam'zany moa efa hoe lany nge Andry Rajoelina vadika am'le gouvernement matsy tiako lazainy io inona no antenainao ny olo zany tsy nasany joro akory le premier ministre hoe tsy nisy azany conseil premier ministre sy amin'ny président ianao ny président hatramin'ny 19 janvier tam'zany mbola za my président eto fa de nany ACCR de niraitsikoombakomba tam'zany ahoana moa de atokisanao an'lay tao amin'ny ACC lasa présidentieny am'zany tsy teny andreto fa tsy manana toerany reto satria mijery azy maneho efitra de hoe moramora ihany tantara tsy fandino monsieur le président misy vaovao samihafa moa tsandraritsika am'izao fotoana zao satria eo ihany ianao monsieur le maray président vaovao manko ny tenako sy ankazarakoto manatsoa de sady afaka misotro rano ihany ko président satria misy vaovao lehibe any de mbola miketrika ny fanamarina ny vaovao zay mirahalahy io rehefa aveo zany de ifandimidimy kely rehefa aveo aloha zany vokasidry eto amin'ty toerany ty fa te hiverina kely de rehefa aveo miverina amin'ny ACC satria vaovao ACC mihitsy no mandeha dehibe any am'izao fotoana zao président mikasika indrindra ny amin'ny hetsiky ny collectif de candidat zany séance efa zay moa zany ny appellation am'izao fotoana zany fomba fiantso azy tsisesety Brisely moa miteny hoe tsisy atahorana fa 1.20 midona Brisely rery vazivazy fa iza le Brisely aloha nalaza be tany faritra avaratry ny nosy manko zay alefatsika any faranozy ny namana sia le resaka Brisely ny teria nosy kely koa asa mifandipatra koa mivavan'ny mpaneho hevitra fa Ravalomanina marika indray mivoateny raha tokony hoe général de corps d'armée Ravalomanina Risara za moa zany eo anatin'le plaisanterie daholo fa zavatra nisy zany androany de ho alefatsika eo zay vidéo zay rehefa aveo zany etika efa mahendombanjo manko monsieur le président fa te an-tankely fotsiny folo andro zay satria fomba aloha le manontany bilan etran'izao président folo andro katroka androany zany zao ny hetsiky ny candidat 1.20 nanao hetsika ampilamilana araka ny fomba fiantso azy ianao de anisan'ny mpanohana candidat ray amin'izy ireo mba afaka miteny ny am'izay mety bilan tsotsotra n'izay folo andro zay ve Andriamato Rivorakoto vao ahoana moa tsy afaka nonona ny bilan amiko dia za tsy miteny tratra ny tanjona
satria mbola manao sy diny ataony ny manapahefana mangalatra fahefana am'izao fotoana zao zay ngamba malaza azy kokoa fa ozy areo zady rehetra mitrangy reo na misehatra iraisam-pirenena na ato anatiny mijery an'ireto olona tompona ndraikitra samy hafa niaraka tamin'ireo olon'ireo no milaza ankehitriny hoe ampy kosa zay vokatry ny zavatra natao daholo ane zany vokatry ny hetsika natao ary mahafinaritra ny olona ary zany tena hoe mba mety amiko mihitsy zany alory zareo tsy sorony zany ny malagasy ny ady izay aloha misy olona miantso anay mihitsy miantso ah mihitsy hoe président ohatrany malefadefaka be ty ny olona ty manao an'zao dozy andao re lahy atao sorona re aiza kosa zay ary le izy zay le C11 mety aritra io azadiny tamy 91-92 enimbolana eny teo amy 13 mai satria tsy te anao sorona am'zany zay ngambany nataon'le zandry vavikely zanaka vavikely le influenceuse any andafy iny le hoe tirangady mitady any andro rajoelona fa ohatr'zao fa vaky ny trano ohatr'zao zay fa nahazo écran plat ohatr'zao fa nisy mateny ambotsoroatra tena intelligente be le madama kely na mademoiselle izy iny tsy fantatra ataoko hoe madama kely satria ny sasany de mietrehitra fa zany ny maridrefy ahitana fa mahomby le zavatra zay atao fa raha ohatra jerevo ny manirana zao tontolo zao hoe jerevo ny ady any Israel sy any Gaza io hoe jerevo ny irorotan'ny nisy tany Afghanistan jerevo ny resaka any Ukraine jerevo ny problema ao amin'ny atin'ny Union Européenne ao ny fifandraisan'ny Amerikana sy ny sinoa sy ny sisa zany nefa mitodika aty amintsika ihany no eny hoe ohatra ny tena mizatra fafa manao heritreritra fitonam-panjakana io misy tsy fanarahan-dalàna ao izany namohan zany tarika ny oetin'ireo collectif de candidat reo zay ny safidy mihitsy azo nataony eny nanao foany jereo zao ankehitriny ary mazava be eto tena eniko nareo ankeo marena ary marina io eto de tena nga président pokotanina eo ananysana iadam-bola moramora ianao nananay ny pirofo zarazara vola mampanantena volan'ny olona oentina amboniny hetsika zay amin'ny atao am'izao fotoana zao tsy izy rery fa maro izy ny eny tsy adana ny ilazako an'izany eto aminareo fantatra nareo fa professionnel fa zany no miteny azy androany fa misy olona mitondra zany pirofo zany tany amiko ka ozy eto satria mba tanàna iraisana de ozy monsieur le président fokotany eo aminay nanosana iadam-bola moramora ianao président moramora ianao fa sao de sanatriny zany tsy voasakanao fahatezeram-bahoaka tsy mitady fanampianao akory zahay am'tolona zay ataona zay rehefa tsy mifaninjy nieritreritr fa tsy mety any kio ny vidin'ny fahantranyireo mpiray-tanàna amintsika reo ny tena lalana mivoaka eo amiko ane zany tena ozy fa nefa zany président pokotany teo hatram'izay mba nahita ve izy hoe iza tam'zany présidence ana président république andeha ampanaonao foana azy fa mahina ankehitriny ary zany olona ao anatin'lay faritry ny Antananarivo fadimy daholy mba tazoko aloha amin'ny président fokotany hoe fa ahoana ary zany de ahoana moa no atokisany olona an'zany de zahay tena mampitandrina an'le olona mihitsy tsy mba ninona verina mandeha za tsy mitady anareo itongilana fa mijoroanareo satria mivahoaka ao tsy nareo mitondra ny safidiny ararotina koa mampalahelo be mahatra amin'iny de atsona hoe andala fa rehefa miverinareo voamena mivolanareo oetony marina be le ankeo iny oetony karatrareo de oetony de zany ve sisa satria tsy vo mamaly any teo mantsy hoe mandeha ve zany le tolo mato zany ny fomba andeha andravanana io hitatsika tena kanty zany hitatsika zany tena nosy be misy fahombiazana zany manina raha nandehanany hevitrinareo mandeha asa mitady toerana hafa anakiray hoe ilaza hoe tena tsy mety zatra ataon'ireo olonareo fa maninona no mitady sotasotany anaty olona any zay olona milahatra dikan'zany falemeny zany milahady zany ka zay ny tenako any lehibe fokotany hoe eritrereto fa raha mitrangy zany de miala tsiny amin'ny fihavanana am'ireny olona reny mihitsy satria tena mampalahelo de manaroatra ny fahantrany lay olona ray tanàna aminay le lehibe amin'ny fokotany manahirana eny ary andray matofolo manapaka anao de mbola manana fanontaniana ihany ko mikasika an'izay fa misy vaovao hojery atsika avy namoaka fanapahana ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana araka ity sary jery atsika ity zay ho adikako amin'ny teny gasy mahitsy arakaraka ny ipoiran'ny sary zany
mety hoe azo atao lehibehibe kely ve fanapahan-kevitry ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana mikasika ny fahitana ny zava-mitranga tsy azo iodivirana na ny cas de force majeure zany a sy ny fanemorana ny fifidianana izay tokony ataony 6 novembre ho avy izao dia ovakitsika avy hatrany ilay fanapahan-kevitra zany a ao ambanin'le décide le ambanin'le article voalohany aloha angambany ya ao zany io zany article voalohany a momba ny requête zany a fampahafantarana sy fitoriana nataony Anjomara sy rivo-baovao rejeté zany tsy azo raisina no lavina zany zay fa nitoyan'ilay izy zany de hoe ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia manome baiko zany a mamaritra fa ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia atao ny 9 novembre 2020 sy 2024 ary ny fiodinana faharoa de noazonina o 20 décembre 2020 sy 2020 ihany zany a ny fiodinana faharoa sy ny mety vokatrizay de io zany a ny 14 milaza hoe ny fampielezan-kevitra zany ho an'ny fiodinana voalohany dia notoizana herinandro izany hoe tapitra ny 15 novembre 2020 misasakalina izany a izay rehetra izay dia morana ny dato amin'ny fiodinana voalohany izay sy ny pitsopitsony samihafa manodidina an'izany zay zany le izy amin'ny ankapobeny ny fiodinana voalohany zany ny emitra herinandro avereny fiodinana voalohany izay sy ny pitsopitsony samihafa manodidina an'izany zay zany le izy amin'ny ankapobeny ny fiodinana voalohany zany ny emitra herinandro avereny kely hoe ny le voalohany teo zany l'élection amin'ny 9 novembre zany ny fifidianana fiodinana voalohany fa ny fiodinana faharoa dia amin'ny 20 décembre zany le propagande jereo tsara nefa ny lalàna de milaza fa 30 andro ihany fanaovana ny propagande amin'ny premier tour za koa zao mametraka fanontaniana honorable akito hoe 30 andro lay tsy fahafahana miasa ny faritan'ilay dokotera any anatin'le taratasy ara-dalàna zay nafahana nanaraka le fitsaboana zany a hoan'ny candidat Robert inona zany zavatra mitranga raha ohatra ka hoe tena zay mihitsy ny fotoana tsy ahafahany mifanina anaraka ny tokony ho izy réaction aso moa zany eto amintsika mametraka fanontaniana ihany koa azany tsy voafehako ny tokony tsy raha raha iny HCC zany zany ko tsy nahaka expertise izy io moa fa nanahirana be namoatro zareo an'ilay bulletin de santé an'ilay Robert Landry tena mampantany tena mihitsy mba makay zary ty firenetsika ty fa hatramin'ny professeur any amin'ny médecine ve no tsy fantatry moa raha nyterena koa izy namoaka an'ireny a tsy fantatry tsony efa izany namoaka le taratasy manao soni de mivoaka eny a za mba manana retapo dokotera any de mba nanontany azy hoe ory anabaviko mba ahoana mo fipetraka le serment d'Hippocrate-nareo raha satria hoe metsika président fa tena sehatra rehetrarehetra zany a lasa anatina politika ka tsy manaja intsony zany dokotera zany areo la manao serment de tapitapoka eo satria
mitaitra ny ato hoe so de manembotra fividianana zany ka avoy e de aveo le professeur tsy mba niteny akora nextorika eny taty amiko ana iny zavatra iny niterena nanao an'zany inona iaro an'lay seza ve professeur zany eny naro amin'ny fanjakana ary zany anazy moa iny fa mba mijery fotsiny hoe inona ary ty mahazo an'ty fireneko ty ny ACC manao fianianana manao zay olona manao fianana rehetra ohatra ny ataony petrahany fotsiny lalàna rehetrarehetra de io zao 30 andro izy le professeur de ozy izy ny ACC herinandro ihany rehefa nijerenay ny tarehany sy ny masony sy ny tongony zany de mahita zay fa herinandro ihany ny ampy an'io fa le fampielezakevitra mitoy le fampielezakevitra tsy 30 andro tso zany le fampielezakevitra ataontsika satria 2 andro amin'ny andro any manko zany fa fampielezakevitra président nanomboka tamin'ny talata eno dikan'izay zany nahazo 3 amin'ny 30 andro zany eno mahery zay le lazaiko anareo amin'ny rahalahy eto hoe za zao namaky an'iny de tonga de iny nijereko hoe nasainy najanona ve zany fampielezakevitra mba ho ao anatin'lay ara-dalàna hoe 30 andro any fampielezakevitra amin'ny andehany voalohany lalàna zany ny ACC ny tokony anaraka an'izany voalohany tokony hikoropaka mihitsy zao seny eto hoe inony ty tapahako ty tanako ty reo olona malatsiny fa eto amin'ny tele anareo fa raha ohatra masay teny an'izany reo de voso fotsiny tsy azo ivalozany io eo mantsy le manahirany io fa tsika zao namaky any maika teo ry zareo nefa nandinika lalina ary manam-pahaizana be de tsy mahita an'izany hoe tandremo nefa misy zavatra lalàna tokony arahana ato hoe de mba naembo zay ny lazaiko hoe oetin'le politika loatra le olona manapa-kevitra de tsy mahita tsony zay mba pitsopitsony lalàna zay nampaninina ny zareo nampijanona hoe mijanona aloha zany ny fampielezakevitra fa manomboka indray amin'ny daty ohatr' zao le faso satria efa ny andalany nge any rajoelona efa mise en place daholo ny rehetrarehetra de matahotra izy amoka zany miazany zay interprétation zay satria za de tsy mino mihitsy hoe rehefa andanjalanja ny décision io izy de tsy nijery an'zany hoe ahoana moa ny fepetra amin'ny resaka fotoana anaovana fampielezakevitra de zany ve de eritreretinareo rahalahy fa tsy mba hojita any am'le herijika an'le candidat rehetrarehetra mihitsy mantsy no tsy mitovy zany iny mbola eo hoe fa ifanapa-keviny io ve de raha napetrany teo mbola tabatra iny adola moa zany lalàna amin'ny fehany io raha miembotra lay fepotona na niembotra enim-bolana ary zany io de navelana andeha tao foana aveny qu'importe na niembotra 2 andro na enim-bolana eo am'lohany lalàna de mitovy foana hoe ray volana 30 jours ihany no afahana manao fampielezakevitra fa tsa le izy interprétation aoko ty tsy masa izy satria anelingelina amin'ny programme efa napetraka efa mivakitsika daholo ny programme angiany rajoelona raha pitso ariaria zao ampandihy brusely ampanao an'zao hoe tsa le izy de io de mamoaka ianao ny olona niandry an'iny daholo ataoko hoe zao tontolo zao angamba mba ilazako azy de manaonao foana ohatr'ireny le olona anankisivy hotesy ray zao le président ACC zay raha zay président rakoto voarivo de tena hotsikotsolonareo mihitsy zay ka mainonareo raha manara-dalàny zay fotsiny raha nanara-dalàny nareo zao nilazany hoe 30 andro no itete am'ty olony ty ajainy zany nanao serment d'Hippocrate io c'était un professeur de médecine tsy misy afaka miady hevitra raha tsy hoe manao contre expertise izy nanao nga izy tsy nanao iza zany am'ireo sivy reo no nanadiso any zavatra namoaka vokan'le professeur ka nanapa-kevitra ankehitriny hoe rahamse herinandro ihany ianao de mahita daholo masonao afaka manao propagande mihitsy ianao de miverina amy teninao zany de tsy mitovitsony le chance le olona nge andro robelona mety tena mety feno mihitsy ny 30 andro vo afaka mba miatrika ny zavatra tokony ataony izy de éliminé d'office ve zany izy mba ataovitsika ao tsaina fotsiny sanatria afaka ny fitenenana fa samy mosalama sy lava velona daholo raha nga iandro rajoelona ny trangany iny tsy hinanao an'iny ACC mpanao politika am'teny azany Andriamanto filoha rehefa mijery an'le zavatra nresahantsika teo androany zany le resaka teo anivon'ny anteny merandoolona nresahanao misy anty décision ny ACC ty ndray zany be loatra le irrégularité raha ohatra ka raisany am'zany mana fantatro ny tianao antany mana fa
manaitra ny senivy zany ianao hitena mikasika an'iny fotoana zay tokony anaovana fampelezakevitra ao anatin'le tena hoe fanapahan-kevitra raisin'ny seni mihitsiny amin'ny fanaramaso omaly raha ny vaovao ray de hoe nisy tompona andraikitra eo anivon'ny seni ny teny am'le tena hijery ny fanaramaso ny fampiasana fitaovana sisisa androany de hoe to tranompanjakana misy afisy be ana candidat terenina mpampianatra ndray mandreny mpianatra tsy maintsy miditra ao anatin'le antoko sinsisa ny fiarako di miloko plaque mena lasa plaque mainty zany daholo ny vaovao zany de mbola vaovao ihany koa ohatra nefa tsy ao anaty sitiny ACC tsony ndray le décision teo mba isy vérifie kely zay hoe nareo azafady zay afaka mba miditra any anatin'ny ACC za tsy manana google capture aloha to efa nivoaka iny azafady mbola amarininy zay zavatra ny teny io vao eo mihitsy amy teny président le irrégularité efa sotomy tao olobe atao nivonikolo ihany koa no manamarika sy manipika fa efa nysotomy tao koa ohatran'le zava-misy rehetra zany tenafantatrony hoe ataontsika ohatrany ahoana reolo ty lalany ty fa de mampalahelo le firenena rehefa atorivorakoto fa tena eny aloha mba isy vokany eto amin'ny firenena angamba le nresantsika telo rahalahy mianaka teo amin'ny tsy fanarahan-dalàna satria de sotonona mola izy azao fotoana zao satria vandravandra loatra mety le mba samy mpanao politika daholo fa le nareo zany sotomana le izy teo mety za rery fa tonga nareo jery an'le za vao nite jery an'le hoe niembotra de niany ny masoko nijery hoe najanona ve zany ny propagande mba hitovizan'le olona zo mbola tsy miresaka le telopolo andro akory tsy manara-dalàna zanylalàna loi électorale atsika laza fa telopolo andro any ny azo anaovana zany na tonga ny 10 octobre iny fa maninoniny tsy natao 5 octobre satria misy lalàna fe azy eo tratra tsy avelany ino reo zareo eny samanana zavatra indrondro fa io tsy avelany marina ianao hoe zay manery anao sy babenao any babenao fa ny marina io ianao de mezany olona tokoa de meza atsika telondralahy fa zavatra telondralahy mianaka fa etao zao nao vazavazanao tak zay tsika tsy niteny satria zavatra nefa zareo mahay be ny tena apafiry zay fahaizan'ireo olonreo président ny ACC zany ene zavatra lo aviny ambony tapiny loha zany amin'ny fahaizana ny ty resaka momba constitution ty ny hitantsika eo moa zany sénateur reto fa tsy manahiranana mijery andry zalary fa ozy am'le professeur akino ozy hoe ramose le mpianatra anao le miteny anao ty moramora se fo ande mato rivorakoto vao andrasantsika eo zany ny fivoahany décision amin'ny pedy de mety hitovy hatramy raha riva ve ty fandaratsika mety hoe décision version mba say volazay la misy version 2 ndray le izy version 2 zay manko le ty monsieur président asako vazovazo eto tsika tolona moa mandeha tiraraha-pirenena ao anatin'le collectif de candidat folo andro efa name bilan ihany ianao teo raha ny vaovao voarainay zany eto de iainga ho apasapito ndray zany ny diampilaminana boribory tamin'ny fahadimy tsy lavitra ny misy an'ny président Rivrakoto vao misy fanamariana samihafa mandeha ny amin'ny hoe tena any am'le faritra lazaina fa misy mietsiketsika kely sy ny sisa mihitsy ny tena pénétreny ny etsika fotsiny candidat tonga ny nosy be tonga ny amin'ny fito amby enimpolo hectara de hoe ny boribory tamin'ny fahadimy le nisy ny lahatra kely ndray zany na izany na jamo fanamarian'ny olona ny etsika fotsiny candidat tonga ny nosy be tonga ny amin'ny fito amby enimpolo hectara de hoe ny boribory tamin'ny fahadimy le nisy ny lahatra kely ndray zany na izany na jamo fanamarian'ny olona zany fa ho anao oaiza de taviny atao tapoketsa tapony orombe tapony orombe sa tapoketsa zany no andeha reo candidat reo fa zany ny maty le resaka sy mandany jiro be zany fa nytiako antaninana zay président tamy ty androany ty raha ny vaovao de hoe totry nisy olona mitondra moto ny tafiditra teo analakely maromaro asa reo vina no tafiditra ny etsika ny candidat raiky ambiny folo fa misy any de tompona andraikitra hoe mamakivaky ny beoririka to malalaka misy mpitaingina moto maromaro to tafiditra zany ve mbola endriky le tena hoe sady tao manana herim-pamoretana manao tonga androvina samy malala zany za koa zao manandalo teo alina de mba mijery any
teny mpamiriko mihitsy eo ngazo ale ao misy mazonde eo de misy tsy mandeha ka hitatsika reny misy lahatra reny misy manakorotana ary reny tsy ahitanao na teny ray ary avy am'ireo ataotsika eo fitandro filaminana angany ilazana azy mbola lazaina an'izay izy arahako ihany le tenin'ny zokobedama zay ankafiziko mihitsy hoe isika samysika eny areo na maramila na sivile fa hatramin'ireo vina ary zany mba hopetraka ao anatin'izay manarandalany zay ny préfet reo mpanome baiko ny maramily reo hoe reo vina zay raha za manokana ny hevitro za de contre foana hoe nitongilany reo fa na iza ka tsy ao anatin'ny fanarahan-dalàna de tokony hijoro reo fa raha veriko ny mandeha fa niteny reo tamin'ny zoma fa raha zavatra hita maso zao tonga ny olona mizara vola tsy miafina tratra amin'ny vidéo zao le député mizara vola satria be da be mivola azony tamin'ny trafikako misy ny atson'ny brigade criminel nio na ray ary mpanao gazety voasilafaka vava iry tonga de any an-tany mora ianao zany ene manapozina an'ity fiarahamonitsika ity re olona iza manana zany tsy zahay ao anatin'ny fanoerana akory ny anina fahefana andeha nagadra olona nanao an'izao olona fa zany no mitranga de ireo manam-pahefan'ireo polisy andarma maramila zay manao ny tsy mety fa tsy hoe n izy menakavy akory ny mpitsara zay manao ny tsy mety fa tsy hoe izy menakavy akory zany ny anisan'ny tena hoe manaraka baiko politika ohatra ny lazain'le procureur anankiray hoe inona moa no ataoko aminareo rehefa tonga tany ny avocat laza fa zany e ka manaraka baiko fotsiny eto satria nanontaniana izy ahoana ny détention arbitraire ny secrétaire général ny antokony tim eo zany sisitsika aninona nefa nareo zay fanotaniko zay mifamatotra am'le hoe zotra eny amin'ny antenimerandoolona ny fivoarany vaovao zany le mato rivorakoto vao de mety hoe tombatombana ihany moa zany satria mbola tsy tonga any am'izay loatra eto hoe iverina ve ny fahefana efa natsidika teo ihany le izy eny ampelatana ny filohan'ny antenimerandoolona de na tsitsopihana teo hoe tsy ara-dalàna sy ny sisa de miresaka raha-pitsarana koa ianao de hoe tsy ara-dalàna sy ny sisa miresaka nyty décision sotomina na avoakan'ny asity tsy ara-dalàna sy ny sisa fa anao inona nefa nareo satria ny zavatra nataonareo hatramin'izay de to hitan'ny olona hoe de lany andro midina andalambe fotsiny de ahoana fotsiny fa inona zany ny finalité an'ity resaka ity de mety hotongaiza de inona ny zavatra ho vitanareo ipisehatra ara-politika hovaina atreto mantsy na le dinika andatapatra boribory na anina ohatra ny tsy hita ihany hoe makaiza andriamatorivo rakoto fa malagasitsika mareta fanana ny soa tsika tsy aloatra ny 7 février raha zany ny hevitra eo am'sotony zay tsy anatin'ny collectif zay raha zany andeha anao sorona ny olona ny mpaniraka matory any an-trano fa ny olona maty hatram'izao ne be da be mitondra taketra tam'ireny tam'izay nitondra mba nijerijery an'ireny fa tsy zany azo atao tsara ny mouvement pacifique ny gandiny eny namorona zany teto am'ty zao tontolo zao ty hatram'izao mbola tsaron'olona ny anaran'izany hoe gandy zany tondra hevitra lehibe eto am'izao tontolo zao zany fa tamin'izy nanao an'izany tamin'ny fotoan'andro de netretiny olona fa olona dala satria teo am'lohan'ny herisetra no nametrahany hoe ampilaminana ampahendrena ny zavatra ataotsika valeur zany valeur zany zany ny tsy anakaramana olona fa naimpono mandeha eo na masoandro io na orana io na lavitra ny lalana na akaika de olona resy lahatra no milahatra eo fa tsy olona karamainy lehibe mifokotany sy ny député akory no milahatra eo zay ny tsy itovizany io do zay mahareta fanana ny soa ndray le izy tia mampanontany tena tokoa marina zany hoe tena io zao nao mandeha ny ACC efa mba ny za mino fa manana fianakaviry reo na de mety hoe mety ao anatin'ny fahampina satria manana avana ambony sy ny sisa na olona efa mba ao anatin'izay mba metimety ny fiainany mba malala mieritreritra ny fampiteneny an-trano any rehefa miara misakafo am'lahady io nataon'le olona misy farany io iza ny tsy nisy farany teto e iza ny ampalahelo le rehefa aveo de lehibe vitsivitsy any ny omby avy ao zay le lazaiko roa taona lasa zay hoe anareo reto io sahirany nareo satria tsisy anao revanche aminareo eto fa ny lalàna kosa de andeha les lois doivent passer
satria misy zavatra tsy fanarahan-dalàna be loatra eto amin'ny firenena zay hoe mahatonga an'le olona manao viverniainy mihitsy ary zareo tsy manao viverniainy a fa ny vahoaka majinika zay napahantrany tsy manana any koanina miaino an'le sénateur anankiray nkeo atoandro de hoe ny fivarotan'ny olona matra izy ry sena napahatra an'izy ireo a tsy mba manana recul koa anao miteny hoe système napetraka vao mainka napahatra le olona ne de androany ianao manetsikeloka fotsiny hoe nareo ny grevenareo fatahoranareo fifidianana manelingelina ny fiarin'ny olona de za ve ny anomezanao azy 25 000 androany andeha anakorotana andreo candidat reo hitan'ny olona ho aza fa za fampiteniteny eto hoe fa za de manontany teny hoe tena tsy hitan'ny gendarme sy ny polisiaryny maramila ve zany satria reo aloha tononoko za tsy tainonona ny anankiray fa tononoko amikabe andreo tsy hitanareo ve zany re olona be da be ny afa mitondra profony zany tsy manao nininona ry zareo ahoana moa ninono olona oatra zany de ozy eritreretinareo fa mety ho 15 na 20 000 na 30 000 izy ao anatin'izany 28 000 ao ne malagasy e zay lazaiko hoe mareta fananany soa ya président Rivrakoto vao tsy haiky moa ty na ahoana no fomba hijerenany ty amin'ny lafiny lalàna moa zany fa misy namana manontany hoe raha toa ka tsy raikitra amin'ny daty voatondro ny fifidianana tsy afaka ataon'ny ACC ve manontany ny hevitry ny CENI sa ny ACC ny tonga de afaka manapa-kevitra amin'ny daty amin'ny toeran'ny CENI misy manontany fa piditra zay satria raha ohatra zany mahita ny ACC fa mety tsy totosa amin'io andro io de ny CENI miproposé ny gouvernement aloha tokony hiteny fotsiny izy hoe no ny antony a de tsy maintsy hijery daty afitsika de indray re CENI miverina amin'ilay processus milaza hoe rehefa jerevana zany a satria misy zavatra miato misy zavatra samihafa ao a de hitindray zany ny daty ary io tsy voatery ny ACC zany ny fahadisoana tamin'le indray mandeha teo ne le hoe nanontaniany CENI ny ACC fa nanontaniany gouvernement sy tadidiko nanontany ACC ny fa ny CENI no mamoaka voalohany a ny proposition de date zany a respectna zavatra procédure daholo zany fa tsy raha iny reto zany afaka nanao fotsiny ny ACC zany milaza hoe voaray le izy a de hita marina fa misy antony tsy maintsy anemorana anyty ka milaza ny CENI amoaka daty hafa andefa zany any amin'ny gouvernement indray rehefa aveo ny valideny fa ny ACC ny ACC rehefa fahafantarako azy to tsy CENI zay indrindra namana enka marina hoe mikarakara fifidiana izy fa tsy izy manao ny daty lasa tena fangaro daholo ty ny akosiny vorona rehetrarehetra inona moa zany tompoko no azony eo amin'ny sehatra politika atao mamaraparanazy sika andray matao filoha Rivrakoto vao fa inona no mety hoe lalana politika azo atao zany a na hoe lalana ara-pitsarana azo atao ary tokony hiatreretinao hoe hipetraka foana andreo kety za de mampirisika an'izay fa ilay rekety ve antenainareo fa fomba fanovana inona miditra am'zany fa miditra ambony terrain ianao tsy mietreritra an'izany hoe resy petraka foana iny manelingely azy foana iny afantarany hoe misy olona mahay oatra azy koa eto za zao sytonony le décision teo taitra izy ahoana ary zany fa inona ty satria nareo mirahalahy mananina loatra tsisy tsy nareo mirahalahy rery fa ndrehetrarehetra vaovao inona eny teo zany tena sotona lakrosy teto hoe raha teto amin'ny tsika aloha ary mino fa hita Madagasikara manto tena sotoniko mihitsy tsy manara-dalàna ny ACC sotominy aingana lisy fa za tsy teny hoe be aniny eto hoe noho ny zavatra nyteneniko de sotominy ACC be da be tonga de nahitan'iny ka zay ny lazaiko hoe za de zany mahatonga na miteny amin'ny présidence ana am'izao fotoana zao milaza aminy hoe apetrao ny plaintenao au niveau ny parquet aza tsika aza mieritreritra an'izany hoe tsy le procureur ve le président ve ny institution nijeretsika lalàna nijeretsika rehefa velany lalàna ianao ohatra zany tam'izany présidence ana ataiza moa no eritreretako fa hoe hoekendry Jean Eric Rakotarsosy damty mialatsiny manona anarana izy roa lahy reo mantsony ny rôle atao ozy ze mpandaingy atao aloha fa tsy nanaka anazy zany rehefa hitako hoe tsy ara-dalàna kosa ty zavatra ataonareo ty de nanao mba acquis de conscience aloha mampa-responsable anao zay hoe za de nijoro eo am'lony tsy fanarahan-dalàna somary mezanareo ny HVM tamin'ny fotoana andro le namoaka an'le mémorandum be
de noho izany inona moa toy izanay noho izany eo zay nge manam-pahefana miny fa io le noho izany zany zao mitranga am'izao fotoana zao io efa nyteneny zany tamin'ny fotoanandronga ary fidipitsy namela miandry an'le noho izanyreo mitanisa reto tsy mety reto tsy mety de mangeninareo avereny kely rehefa mba manam-potoanareo inona moa le lazaina tam'izany de vola izy ake io izy io iainan'io de zay la isika zany a anan'ny olona hoe sy rekety foana ve ye communiqué foana ve ye ka inao tsy tianao sorona vahoaka ka tsy tianao sorona na tsy maty ary ny olona fa ataony zala sorona io vidina amin'ny 10 amin'ny vola ray alina io ray alina 50 000 francs fa tsy hoe 10 000 ko mahay manisy anao misy zavatra be dehibe loatra nitranga teo amin'ny raharam-pirenena ka za somary aingina be amin'io ray alina vola io resahako io na roa alina fa tsy 50 000 olona andre matofolo tsy ametraka fantanena ntsony fa mamarana ihany koa ny fivaniananao ito nefa fandarana angaredona am'ty anio ity zany a ny teninao faraparany amarana antsika azy andre matofolo ny ady ozy hoe za aloha de makahery a ny ataoko hoe zandry lahy teo amin'ny fitondrana ny président ny sénat satria izy nandimby ah tsaronao tsara fa tao anatin'ny nanisy tsy fitoviana ara-politika ary a de tao anatin'ny fifanajana tanteraka ny miasa-pahefana teo any amin'ny rahalahy na tsy nekeko ary a tsy hoe za fa tsy ara-dalàna ary a nipetrahandry olondro teo azo jerevana azo mafisiny zany am'ty firenena ity hoe nisy an'izany institution zany teo Madagasikara ay tsy nanara-dalàna nametrahanandrolondreo teo izany ve mahatonga ny fikorotana ohatr' zao a miala ianao anatin'izay fa mijoroa ianao de ozy hoe ny tsy ara-dalàna toero ny ratsy tsy aleon'ny tsara tsy mora izy nylazo reny hoe nanzana na ny de ozy hoe efa niantso ianao a niantso mpanao politika ndray mandrena mpanahy ndray mandrena ara-draza na communauté internationale minao fa naheno ny antsonao daholo ny rehetrarehetra ka hiaraka ijoro isika miady an'izay anatin'ny famarina rehefa ve io ara-politika io samy mana politika rehefa tena tonga ny fotoana mampety an'izany faharoa am'reto le décision ny assise reto zany a de tsy mijery mihitsy tsy mety mieno mihitsy a amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy fikorotanana ao anatin'ny fifidianana io nisy mpifidianany io vazaha milatsaky hoe tsisy dika an'izany eo am'lohany zareo fa io anankiray iny tsy azo ny alàna fa tena mivandravandra loatra de izy nanaonao foana indray anatin'ny décision dikan'izany mbola mitoynytolona na embotra reo milaza hoe rehefa naembotra herinandro zany de miembotra herinandro rajanony aloha zareo zanao fampilezakevitra tsy midika nininy zany eo amin'ny lohan'ny ery amin'ny voalohany ery hoe misy candidat anankiray ao zay tsy tokony ho candidat satria vazaha ny ady zay ny fikiriko mihitsy am'mamalagasy ary tena misaotra anao a zoko dama anisany manamafy an'izay mihitsy hoe tena tsy azo ekeny zany ka zay ny any fikirako ary mahatonga anay aminazy ve manary mino fa niraisan'ny rehetrarehetra milahatra amin'ny arabe io hoe tsy azo ekeny zany averiko ndray mandeha eto zay olona akpimasika de nieritreritra hoe tsy nga iandro rajiolona zany nanao ny fotana mafaty namitaka ny praitanindrazana amin'io fa ray tamin'ireo candidat reo tena nareo fa tsotsotra kely ohatran'ireny akoho samborona tseny reny de ohatrany tsy teo iny olona iny fa maninona rehefa ioranga io nanomboka tamin'ny taona 2009 no rehefa zavatra momba azy naimpony namitaka firenena dia korotanina ohatr' zao ny firenena ary mety isika miaraka aminy manakorotana an'le izy efitra rahakoty voarivo zay mba mijery fiarahamonina hoe fa inona ary ty zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ity hatramin'roviana ny faran'zany efa 20 taona zay tsika famadibadika eto anatin'zany zany resaky zany foana de io ny fahantrany firenentsika vo mitraka kely le firenena de mijery ohatr' zao de zao ry zareo manetsy kelyko hoe zay ny nitondra ny fampandrosoana zay ny nitondra zao try reo ny indicateur rehetrarehetra milaza tsy maninona nanamboatra trano nareo nanao an'zao nareo nanao an'zao fa de jerevo ary jerevo nakaiza ny firenentsika mety ny any aminareo ny nanankarena ka zay nolazaina ny za zao mijery any deco sady manampalahy ireo nampime le ola vany deco teto aminareo le milaza hoe ny anay moa de lazainy zareo ambiansa sy labieriny fotsiny
tena sady meo a nalahelo tena mbola ho zany ve de andeha ho an'ny asambavy izy ve na ho any andapa de hoe tonga de efa vidina daholo satria mandeha botry matsy ny labiera makany de efa réserveny zalady daholo le labiera de tonga de ny zaraina man'olona mba eritreto am'zany nefa ne olona hitondra firenena zany vetsika amfoaza raha malagasy tena ampy koa zay eny ary ia misaotra anareo mato rivo rakoto vao filohan'ny temerandolona teo aloha filohampanjakana teo aloha ihany koa ny vahiny tato anatin'ny fandarana angaretona de tsy fantatra tsony zay faranty fandarantsika tio amin'ny fa be deaibe ny vaovao andrasana atao hoana izy ty fa ny ratolo-janary ahoana ny fanapaha-kevitrisika fanerina zafy manatany fa madika amin'ny sy ratolo-janary koa satria adinena isan'andro mitazona ny fandarany ty président fa de makasitraka anao aloha vahiny teto nareo nisorana fa mitondra zay manjara briky io fa tongotray moa mbola somary miklepalepaka de tsy avelan'ny dokotera hoe tsy mahazo manao fihetsika mafy ianao satria ny loaliko eo mbola malemy ka raha misy azakazaka eny na misy an'izao de mety manonitra indray le fery fa tsy nitsokady akory raha kotovony noho izantsika ny fandarana atsika moa zany rehefa tokony hoe ho tapelina de tapelina ny antony ho an'ny fandaminan'ny fitaovatserasera samihafa zany zay mbola manana an'ireo programma samihafa zany fa efa vonao ambadika ao ny faneho-kevitry ny loholona andrina rakotondrainy be mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena loholo Madagasikara aperinasy izy nikajara rakoto manatsoa manana ny faneho-keviny ihany koa dia alefa amintsika eto izay faneho-kevitra entin'ny loholo Madagasikara andrina rakoto ndrainy be zay namanasy ratolo-janary zay anisany manao fandrarana akapobeany misiny tena sady andony atongotra sady andony atongotra hoy ny namana zay de meo famantarana kely sy raha ohatra fa efa vonona ndao ara ny loholona andrina rakotondrainy be zany maneho hevitra mahakasika ny zava-misy androany teny amin'ny anteny meran-dolona entreprise nataoko nenay ny fijerinay an'le nenay ny fijerinay an'le session extraordinaire nangatahany reo loholona sasatsasan'ireo zany aminay anticonstitutionnel le izy satria normalement rehefa misy demandena séance extraordinaire de mikasika amin'ny parlement anankiroa any assemblée nationale na ny sénat fa rehefa mikasika ny sénat manokana le izy de ny zavatra angatahan'ny gouvernement de demandena avis amina teboka telo mazava tsara question sociale question économique de question d'organisation mikasika ny collectivité décentralisée zay tsisy resaka hafa akoatran'izay za moa nandray fitenenana teo iny tsy hoe mijeter polémique fa mampatsiahy fa ty androm-panjakana tya dia androm-panjakana anjakan'ny demokrasia ny faneho-kevitra ary ny fanarahan-dalàna zay no antony nandraisako fitenenana teo mampatsiahy amin'ny principe zay tokony ananany sénat zay nga manoteny foy tiako atao aminareo fa de misaotra anareo betsaka tokony tsisy mihitsy raha avy mikasika ny le point teneniko teo social économique de organisation collectivité décentralisée de manakita teraka fa ny akoatr'izay tsisy resaka akoatran'izay loholo Madagasikara lany teo anivony antoko MMM raha tsy diso fa ny razafy manatany ny sénateur rony lany tamin'ny MMM ray dia ray ny naneho hevitra teo iny zany andrina rakotondrainy teo raha tsy diso sika nanao an'izay ho faraparanantsika ny fandaharana enjana ihany izy ty fa de tsy hay ty ampamaranana tsy ankasitraka atsika rehetra ny tokantrano any ny amin'ny toeram-piasana ny anaty fiara fitaterana maheninay hoe ny taxi be amin'izao fotoana zao na ireo zotra mampifandraina Antananarivo sy ny eo anatin'ny grand tanà
makeny amin'iny faritra varadrano iny a faritra tsimondrano iny a ny mitodika makeny ambodratrimo makeny alasora rehetra iny a fiara fitaterana de miainao tsika am'izao fotoana zao akoatra ny eny amin'ny toeram-pivarotana samy hafa eny a de amin'ny anaran'ny ekipa rehetra no isaorana tsika rehetra moa zany a dia ny fandarana angaredona mbola be dia be ny vaovao ao ny fanapahan-kevitra avy amin'ny HCC andrasantsika fa ivoaka amin'ny firy no ivoaka ny fanitsina mety hoe fanitsina ve sa hoe mety na fanatsarana andao atao hoe fanatsarana ny fotom-pisainana moa rizy menakavy ho antsika rehetra ny tondrana nyity fandarana ity dia ny ifampitaizantsika hatrany hatrany a ho sary-piaro amin'izany atao hoe tany tandalana ho fanatsarana ny hodidin'ny tontolo politika ihany koa satria resantsika foana hoe ny politika madio a ny pratika politika tsara ao anatin'ny fanarahan-dalàna no mitarika ny anaty fifidianana madio a ny fifidianana madio no afaka hitarihana ny ataontsika hoe fametrahana mpitondra fanjakana ara-dalàna ny mpitondra fanjakana ara-dalàna tafapetraka eo amin'ny fitantanana firenena izay atao hoe voafehan'ny didy aman-dalàna no afaka tena mibanjana izay asony firenena ihany koa raha jerena dia mifandroy ary mifamatotra tanteraka amin'ny atao hoe fiainana politika ny fiainam-piarahamonina ny dikan'izay tsy maintsy tomontsika menakavy olom-pirenena mba ho latsapaka tsy ho isan'ny iarana fotsiny fa tena ho mpandray anjara fototra ao anatin'ny atao hoe fampiodinana ny demokrasia hoety manatsara n'izay fiarahamonina politika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao izay zany rehetrarehetra zany no fotom-pisaina ny hitondrana azy ty ary hitondrana ny famakafakana hitaterana ny fivoarany vaovao politika samihafa ifampitaizantsika ametrahana ny Madagasikara amin'ny atao hoe tena lalany tany tandalana izay any azo ambara fa iantoka ihany koa ny fahafahana mitondra fampandrosoana satria miantoka indrindraindrindra ny fampitovianjo ny olom-pirenena rehetra manoloana ny asa fitadiavana manoloana ny raharaha ara-piarina ny raharaha ara-toekarena sy ny raharaha ara-tsosialy ny raharaha ara-pitsarana ihany koa dia mifamatotra amin'izay resaka raharaha ara-politika ao anatin'ny ara-dalàna izay ady stolona izy ity satria raha mahalala fa latsaka lalina dia lalina ny firenena ao anatina fahasahiranana maro lafy amintsika amin'ny teny izao tsy azo atao andrasoandraso intsony izy ity lesona no efa noraisina tamin'ireo kiondalana nolalovan'ny firenena hatrany amin'ny taona roapolo ahitana ny voka-dratsin'ireo krizy isan-karazany ny fandimby antony isoroana izay mety mbola ho krizy ho avoka tsy maintsy ifantohantsika ao anatin'izay atao fifampihainoana ny samy malagasy sy fifanomezany samy malagasy voninahitra izay ho avy ny fifidianana ary tsy maintsy ho avy izy io fifidianana madio ilay hitakina ny fanarahany rehetra ny lalàna ny rafi-pitsarana ny fifidianana mba ho rafi-pitsarana tsy mitanila isy ny fifampatokisana kan fifidianana madio ilay hitakina ny fanarahany rehetra ny lalàna ny rafi-pitsarana ny fifidianana mba ho rafi-pitsarana tsy mitanila isin'ny fifampatokisana kany mandresy ao anatin'ny fifidianana madio dia hitondra mpilaminana ny resy ao anatin'ny fifidianana madio dia tsy ary kosa fa mbola manana ny toerany ienoina satria na vitsy anisy aza na tsy nandresy tamin'ny fifidianana aza dia manakambara momba ny raharaha-pirenena dia izay le hoe fifanomezam-boninahitra eo amin'ny samy mpiarahamonina ara-politika izany ho taperitsika ny fandarana sy ratolo-janahary no tena marana azy rehefa avy eo sao dia mbola misy vaovao aloha akoatran'izay tsara